Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavim-balala no ihaona amintsika amin'ity fotoana androany ity dia faly indray ny tenako mihaona aminareo eto androany dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino aho fa salama tsara atao indray tsika rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity dia manona fiadana tompo aminareo rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Fiadana tompony hanapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao dia matoky aho fa ampahery anao ny fotoanantsika eto androany matoky aho fa raha ivoaka eto ianao dia olona mahery olona mitraka, olona feno herin'Andriamanitra. Izany ny tanjon'izao fandarantsika tonga zo eto amin'ny fandarana andramoka izao afaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao gropy izay maresy ny Aki radio dia maretatra amin'ny farany. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra nahatongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ko dia mino finaritra dia mazaho hery. Fotoana moa androany hitondratsika mivavaka, fotoana fitondranam-bavaka androany miavaka dia efa misokatra sady ny messengerako ao amin'ny radio Aki radio nefasinareo ny fangataham-bavaka raha misy entinam-bavaka. Tahiny tompo isika rehetrarehetra mba efa tahaka mahazatra moa zavatra mahakasika antsika mihitsy no hoentsika mivavaka fa tsy hoe zavatra midadasika be fa itsika na ny ankohonantsika izay voakasika izany dia itsika mivavaka amin'ity androany ity dia mahereza dia mahatanjah. Tonga soa raha nabavy Marizao tonga voalohany teto androany dia miasa ny anabaviainy tahiny tompo manokana nabavy Marizao dia ho tahiny tompony ianao sy ny ankohonanao. Tahiny tompo anabaviaina misy fita Elizabeta Razanatsotonia Kadaka Malala ny Anamaefasoa Azazakapatitsy Rodine Marie Kotre Kamaradin'i Jesosy tonga soa fahombiazana fitahina sy Angela io ary Mama Valtina dia tonga soa ihany koa Koda Leonie Soameva Angela io fa ray retovy fitahina Alexia dia Verselina ihany koa dia tonga soa Erika dia tonga soa ihany koa i Memanambotso sy Mampionina Yama ao ihany koa Yama tonga dia fo be dia be Sandra Lalaina miaraka amin'ny Fongezabe tahiny tompo Tsiramboaramiel Yama Fity Suzelle tonga soa Veronika Kely zay vao hitako teto zany ka dia tonga soa ianao dia maretatra amin'ny farany. Dia Vatsoraja ao ihany koa i Rikaraka tonga soa isika rehetrarehetra faly zay mahita anareo dia ho tahiny tompony itsika tsirairay avy ka na inona zavatra itsika eto indray androany satria hoanareo izay tsy mahalala rehefa zoma ohatr'izao zoma rehefa larobia dia fotoana manokana hitondrantsika hitondranam-bavaka ny zay rehetra tamin'ny voalohany moa netomboan'izy ity hitondranam-bavaka amin'ny marary tamin'izany nirongatra ny Covid-19 dia hitondrantsika mivavaka ny marary zao efa tsy mirongatra intsony ny marary dia tsy ny aretina ihany fa inona koa ilay olana, inona ilay olana sarobana, inona fa vitany Andriamanitsika izany. Tsy mahita notification intsony lavolitiana sady tahiny tompo ihany ianao Mama Valtina tahiny tompo tsisy notification be dia be ny zavatra anio fa dia samy mijerijery eo tsika efa betsaka ny zavatra miova dia tsy hita izay olazaina fa dia samy tonga dia efa tonga dia samy mijery eo tsika samy mijery eo fotsiny tsika fa miezaka tsika mijery izay rehefa amin'ny lera tahaka izao dia tonga dia jereko anatin'ny pagetsika na anatin'ny comptetsika fa dia ao no misy ny fandarana tsy hita izay olazaina. Razana Monika ao ihany koa i Angela io tonga soa daholo isika tsirairay avy. Zay ary no ela fa hiarakantsika amin'ny adiny 2 androany satria ankoatran'ny fandarana vavaka fiambenana dia hanomboka amin'ny fitondranam-bavaka tsika rehefa avy eo rehefa tapitra ny toriteny dia hiditra eto Mampionina hitondram-bavaka izay rehetra vavaka voaray ka dia rehefa azo teny izao ny fangataham-bavaka tsika
mba tsy hoe rehefa akaiky tapitra vao mandefa ianao de manjary tsy voavaky fa zao de efa afaka alefanao efa misokatra am'izay fandefasana ny message. Dia ao ihany koa tahiny tompo i Lovelytina avy narabaiko teo de Elisa Tsiala, Olga Pulcherie de ao ihany koa Rolianis de ao ihany koa i Amboaratsiky tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Milohan'ny zany rehetra aloha ary de andondrotsika hivavaka ho an'ny fandaharana ameraka zao fotoana zao ampilatan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ny anabavintsika Rodine izy ny vavaka ametraka amin'ny fotoana am-palatan'Andriamanitra am'ty andro ty de rehefa hoe verina eto ihany hianohitsika rehefa hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary ranabavy Rodine anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy mpanaraka izao fandaharana vavaka fiangenina izao, mbola hiara hivavaka tsika napetraka izao fotoana izao. Tompo ray masina tsara indrindra faly misaotra midera mankalazina anao izay. Misaotra anao izahay noho fitantanana sy fiarovana ho anay nandritra ny tontolo andro io. Misaotra anao izahay mbola nomena aina izay mahavelona anay ka mbola velonena izahay. Misaotra amin'ny famindramponao sy ny fitiavana ho anay. Misaotra reo. Ankehitriny tsy miafy aminay ny tenany tsirairay avy. Raha misy zavatra zay tsy afaka ny sitraponana tanay, ifonanay tompo havela heliko ay. Atolotra ianao ny fomba fanahinay satria tianay tokoa ianao. Resy Jesosy malala ary amin'izao fotoana izao hanatanteraka zay asan'ny rahanao ireto mpanomponao. Raha misy namanay zay manana hetaheta kanefa mbola misy zavatra manakantsaka azy amin'izao fotoana ka sy ny fanana masina afengany ka tonga sy mantsara amin'ity toerana ity mba hienoa ny hafitra avy aminao. Misy namanay tompo amin'izao fotoana izao mitady anao kanefa Jesosy misy koa zavatra zay manakantsaka azy aza vela hanjaka eo aminazy izany. Atova hitana tokoa izy Jesosy malala mba hahita ny fanatrehana sy ny voninahitra ny anaranao. Ary fahana anompana mandrakarivo. Ary amin'izao Jesosy ny mpanompona zay hamafy izany teny izany. Raha koa fifanana masina izay teny izay afafy eto tompo hanatanteraka sy halavrary izany. Ho tafita soamantsara aminay izany teny izay alefa mpanompona izany. Ary reto vahoakana zay hiainy zay ny hafitra izany. Ka sy mifanana masina fony tsirairay avy mba hiraikitra ao amponay izay teny izay afafy eto. Mba tena ampakatony teny izay efa tsy ampiainy fotsiny. Entinay hanaradiana ka vitantanka zay ka ny an-danitra. Ary reto Jesosy ny pastera zay hamela betra ny teninao. Raha koa fifanana masina mba ho tanteraka sy lavrary izany. Ary hiriketanay fanarahana dianao. Ary raha reto koa Jesosy ny mpanomponao izay vavaka ho an'ny marary, manina ola, raha vavy mampony. Raha koa fifanana masina izy anahan'ny hositra ho azy zay rehetra zay hentiny ambavaka eto dia hahita ny voninahitra ny anaranao izy tonga fanasitrahany. Ary ny mpanompona zay tonga vavaka firenena raha koa fifanana masina mba toetra amin'ny firenenanay sy ny vahoaka rehetra mba hafahany izy re hanompo anasina anaradianao. Ary ny fitaovana rehetra zay hentiny eto raha koa finaranao mba tsy ho tapatapoka ny koneksionay mba ho tegna handeha tsara afahanay hiainy izany hafitra izany. Tsy tahaka ny diranay eto ny hivoahanay eto tegna hatanjaka hery ary hifikitra eo amina mandrakarivo. Manatreha eto anao Jesosy malala fa tegna tianay tokoa hiaraka amina mandrakarivo. Avono handeha hitondra hazo fijaliana zay nentina koa izahay satria fiadana ho anay tokoa izany. Misaotra rey. Alleluia. Amen. Alleluia. Tsy le vavaka no mahafinaritra fa le hira koa dia mahafinaritra be. Alleluia. Dia tahiny tompo ranabavy misaotra indrindra ranabavy Rodine tamin'ny vavaka izay nataonao fa dia tena mahafinaritra dia mahafinaritra ihany tokoa. Ary Andriamanitra ny malefity anao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny asan'Andriamanitra izay ataonareo tsy zavatra kely akory fa betsaka izany hoe fitondrana-bavaka
ny fandaran'zany satria iankinan zavatra be de be tokoa. Koa de tahiny tompo raha nabavy rodinina makasitraka any amin'ny vavaka matsiro de Andriamanitra ny amaly fitianao hatrany amin'ny ankonanao any de ahita vokatsoa am'izany fandraisana anjara zay nataonao teto zany de mahereza hatrany hatrany ane. Anao hira anankiray tsika alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra de ty hira ty moa de hira efa mpandeha eto, matetika efa mpandeha eto izy ty ary tona ihany koa de mitondra teny fampiononana ho an'ny ranonabavitsika hitody. Efa eto ve anabavy hitody? Efa io anabavy hitody ny tompolo Jonatana, Fitifirija, Soameva, Tiriralibenja, Andoandry, Nambintsoa, Asoenina Natalia, fa tahiny tompo ihany koa ranabavy hitody izay miaraka amintsika eto androany. Anisany zoky atao anatin'ny gropy zay maresy izay namoy fianakaviana akaiky tamin'ity androany ity de tsisy akory zany fa ity mpihira anankiray izay fafalefatsika eto foana ty hira ty de tsisy akory fa kozany any ranabavitsika hitody ity mpihira mino fa tadidinareo fa fataotsika eto matetika mihitsy ty hira ty raha anisan'ny hira tena mahafinaritra sy hira tena mahakasika ny fotsika ihany tokoa. De nandahoantsika alina ity rahalahy ty izay tsisy akory fa kozany ranabavy hitody akaiky de kozany Germain mihitsy de samy mitondra teny fampionona ho an-dranabavy hitody tsika ary mampamangy fahoriana ny fianakaviana ranabavy hitody ny fandarana andramboka izao izay soloina tena izay mivady teny de tena hoe mampaela anareo am'izao andro manjombony zao de tena ina moa ny azo lazaina fa tsy ny hoe zao ny andrasantsika lalana tsy maintsy alehantsika zao miandry an'ity fahafatesany ity ny ataontsika eto fa ny sasany lasa loha, ny sasany lasa tara ka tombon-dalana ny azy fa de anaraka ny daholo tsika rehetra fa de Andriamanitra anie ameno banga eo am'izay navelany tsy haiko nefa mananjanaka izy nefa manambady ndray aman-dreniny ianareo fianakaviana de fanamasina anie ampionona anareo, fanamasina anie tena hoe apitraka anareo anatin'izao andro manjombony zao ary ny rahan'i Jesosy ikasika ny fonareo maratra ho balisa mamana sitrana antsika rehetrarehetra ianareo rehetrarehetra mba ho lasa zay ny ratsy rehetra de mba nisosiny tsara indray ny fanodiavantsika ao aorianao ka de mahereza raha fiononana raha zoky hitody de ataontsika ty hira ty ahatsiavantsika ny ty rahalahy ity rahalahy mety ty moa zany kozany izay nindosiny fahafatesana tamin'ny alina izany de menofinaritra ihany koa tsika rehetra hidirantsika ao anatin'ny toriteny izany hira izany ndahoary tahiny tompo isika rehetrarehetra ndahoary. Maheri setra loatra ny fanairatseto raha tsy manam-pinona de tafalatsaka nietraketraky ny fiainana tena rayo nierinao ny fahasoavanao no aoko fita marinana ianao mpanjakany mpanjaka opizay ahaiova anaraka trany milalanao ka ho mpandova tenety antany ilay fitiavanao ny fahotana sy adalana iriray mba avelao amindro fozay mba omendrika toroy anay ny lala marina sy lalam-pitiavana ahaizanay ifankatitsy rafy ho tiavana fandalovana ihany eto antany fa ny tena izy any andanitrany raha io arovy izahay tsy diso lalana fianao ihany no fiainana sy
eny ry havana fandalovana tokoa ny eto an-tany a dia tena nandalo tokoa izy a fa namela mamy izy namela an'izany hira mahafinaritra be zany dia isika rehetra koa mba hangataka an'izany io mba amindreo fo zay mba homendrika anao Andriamanitra mba tsy hijanona eto ny fiainantsika ka ho tapitra eto fa misy fiainana mandrakizay a miandry antsika ry havana malala dia amboarintsika ny lalantsika teny zao ndao amboarina ny lalana teny zao a fa tsy fantatritsika ny fotoana ilantsika ty zany olo zany olona salama tsara mana sady zany ena mba vitody fa nijanona ny fony zay no nahafaty azy tsy hoe olona narany ny lalana ena fa nijanona ny fony dia zay tao anatin'ny ray mpimaso dia nandao amin'ny tany ko dia andao amboarintsika foana fa tsy fantatritsika mihitsiny a tsy fantatritsika mihitsiny a ny fotoana zay ilantsika eto ko dia tahiny tompo a dia mahereza isika rehetrarehetra miandry fahafatesana ho any ataontsika eto marina tena miandry fahafatesana ataontsika eto tahiny tompo ary a isika rehetrarehetra raha misy vola sy narabaiko aloha milo nidiantsika amin'ny ten'Andriamanitra tiana malala contre camaradeny Jesosy a Anabavy Berta Geneviève Andriamananjara Henriette Rasoa reo mbola tsy narabaiko daholo a tonga soa nareo a dia maretatra farany mami ihany koa ohatra mbola tsy narabaiko mama Valteva narabaiko eny ary tsiry amboaramiela tiana Rakoto Arzaka kadaka efa narabaiko ihany koa dia hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra antsika androany araka amintsika eto ranavavitsika Soameva Marinette Mbavo Valeur Verselina reo koa mbola tsy narabaiko a dia ranavavitsika Soameva nitondrantsika ny ten'Andriamanitra androany koa ndao ary to dia ampandrosotsika izy to dia ampandrosotsika izy a izy nitondra ny ten'Andriamanitra androany dia aoriana ny ten'Andriamanitra zay ato etiny a dia verina eto za amelabelatra ny ten'Andriamanitra ka dia menofinaritra ary tsika rehetra tahiny tompo ary a isika rehetrarehetra andao ary a tahiny tompo ranavavy Soameva anao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika manakavy ny toroteniny oa zay entiko amintsika eto androany ry havana dia ao amin'ny ohabolana fahatelo amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo ohabolana 23-26 ovoakentsika amin'ny anaran'i Jesosy anaka atolory any fonao aroaka ny masonao ho faly mijery ny lalako amen. Izy ity moa pastera tsy ho maro ny zavatra entiko eto androany fa dia teny fohifohy kely a mba ho fampitsaivana atsika eto androany amin'ny fandarana andramokazao. Izy ity moa ry havana maro amintsika ny ankamaroantsika dia maro amintsika tena maro tokoa fa tsy ny maromaro fa ny maro ankamaroany a mangataka foana amin'Andriamanitra rehefa tsisy tany alea rehefa tapidalakalea dia avy manantona an'Andriamanitra manantona an'Andriamanitra amin'ny listam-bavaka mihitsy amin'ny lista zay angatana zavatra rehetra tena angatana isika mangatabavaka aminy isan'andro maro mangataka hoe mila fanasitranana ao ny mila asa ao ny mila vady ao ny mila trano sy ny sisa fa tena maro fa hoe ao amin'ny Jesosy Kristy tompo Andriamanitra velona no misy vahaolana farany no misy solution farany fa tena afaka mampanantena anao tokoa aho ry havana fa misy solution misy vahaolana ao amin'Andriamanitra velona fa raha ny fanasitranana no tadiavinao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia misy izany mampanantena anao 100% za ry hava malala mampanantena anao za 1000% 1000 misy valim-bavaka indrindra fa fanasitranana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo
tena marina izany misy vahaolana ao amin'i Jesosy. Raha verevitra anao, raha misy problema anao, efa tsisy aiza alenao fa tsisy, dia manantona any Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra vilona, izay mpamaly vavaka. Manova fiainana Andriamanitra ry havana. Fa misy ny olona matetika izany rehefa miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra lehibe fitiavana, fa tsy maintsy miarina ny fiainana, na inona ny mikatona ny fiainana ry havana, tsy diso anjara amin'izany. Tsy diso fanantenana ny olona manatona ny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona, fa ao ny vahaolana farany. Tena tsy takatra ny sain'ny maro moa izany zavatra izany, fa famoahany Andriamanitra problema tsy takatry ny saina ao, ary tena tsy takatry ny saina ny maro ny famoahany Andriamanitra ny problemtsika ao amin'ny fanetrena Andriamanitra. Fa misy zavatra tenenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly eto manao hoe famelohany anaovan'Andriamanitra ny zavatra amin'ny olona anankiray, dia misy mba mangataka zavatra koa izy, mba mitaky zavatra aminao koa izy ry havana. Inona moa izy eto? Anaka atolory any fonao izy. Eto za ry havana dia miteny hoe misy zavatra takenitsika amin'Andriamanitra, nefa kosa mba misy zavatra koa takena amintsika. Ary Andriamanitra anankiray ihany no tadiavina amintsika, tsy zavatra maro, izy tsy mitady zavatra maro, fa ny fotsika ihany tadiaviny ry havana. Ny fotsika ihany no tadiaviny atolotro an'Andriamanitra. Lista no entintsika eo aminy, fa ny azy ry havana, ny fotsika no tadiaviny. Ny zavatra mahoranao tsy mahora Andriamanitra. Ny valimbavaka ananany zany ry havana. Ry havana, ny zavatra ilaina aminao dia ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao. Amin'izany dia amin'izany ny zavatra angatanao zany dia ny fonao aloha. Omenanao ninina zavatra angatanao ry havana, fa saingy ny fonao aloha ny ilaina aloha. Satria ny maha olona ny olona, maha isoirasoa zao ny fony rasoa, maha marijô zao dia fony marijô, ohatra zany. Ka izany no ilain'Andriamanitra atolotra ho azy, satria io ny entin'Andriamanitra mba hientiny zany hanaovany zavatra eo amin'ny fiainanao izay mety aminy, fa tsy ilay mety aminao. Satria raha ny mety aminao no ataonao, dia ny fahaverezana ry havana, dia ny fahotana, ilay arian'izao tontolo izao, raha ianao no safidy. Nefa kosa tsy izany ilain'Andriamanitra amintsika. Tsy izany ilain'Andriamanitra, fa izy no teny mitantona ny fonao. Ka mila horesy latra atolotra, horesy latra antsika tsirairay hanolotra ny fontsika an Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Fatora ho amin'ny Jesosy ny fontsika tsirairay ry havana. Fikira eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fontsika. Maneke azy isika, maneke ny teniny, satria raha tsy ankato azy isika ry havana, dia tsy ho hisy ny valimbavaka. Raha tsy ankato azy ny fontsika, dia ho akany amin'ny ny mamaika atsika, dia mahazo ny valimbavaka dia hialan'Andriamanitra. Mahazo ny valimbavaka iny dia lasa. Izany ny mamaika atsika matetika ry havana. Nefa kosa tsy ny valimbavaka ny mamaika Andriamanitra, fa ny fonao no mamaika azy. Maro amintsika ny mahazo valimbavaka, lasa
satria maimaika amin'ny valim-bavaka iny. Izany no mahatonga Andriamanitra tsy mamaly vavaka mihitsy matetika azy. Tsy mamaly vavaka izy indraindray manolona. Satria izany no hitany. Hitany fa mbola tsy mifantoka ao aminy ny fonao ry havana. Tsy mitoetra aminy. Hitany fa mbola amin'ny zavatra hafa. Satria iverina ianao raha mahazo valim-bavaka io. Satria tsy ao aminy ny fo. Izany mahabloke ny valim-bavaka antsika matetika. Izany mahabloke ny fitaliana rehetra tokony ho avy amintsika. Satria tsy miraikitra ao aminy fotsika. Ry havana, amin'izao fotoana zao, raha misy zavatra mampalahelo anao ry havana, dia aza mieritreritra izany zavatra mampalahelo anao zany, na ninona zavatra mampalahelo anao zao ry havana, ajanony ny malahelo zavatra mampalahelo ny fonao, fa ndao hanolotra ny fonao amin'Andriamanitra ry havana. Amin'izao fotoana izao, raha mitomana anao zao ry havana, atodio amin'ny Jesosy ny fonao. Aoka ny ranomaso, efa ela nampitomana anao zay. Aoka ny ranomaso ry havana, ndao hanolotena, ndao hitena amin'ny Jesosy Tompo Kristy Andriamanitra velona, Jehovah ray be fitiavana io, tiatsika izy. Teneno izy, Tompo ray masina ô, Tompo tsara indrindra ô, tia ahy ianao, atoloko anao ny foko. Teneno izy, manetretena io anateny ry havana. Fa raisina anao. Ninona ny zavatra takianao aminy, raha ny fonao fikirinao aminy, dia ho azonao izany ry havana. Iverina aminao izay zavatra rehetra angatanao. Omenanao izay zavatra rehetra angatanao, fa mba omeo azy ny fo izay angatany aminao ry havana. Ka zao misy havatra kely noentiko amintsika eto ry havana. Mampatanjaka ry havana manakaiky fo eo amin'Andriamanitra. Mampatanjaka manome hery be dia be. Ka ndao akatoavintsika ny tenin'Andriamanitra. Anamasintena tsika rahavavy, anamasintena tsika ry havana. Natenen'olona aza isika hoe inona koa reto mivavaka sabotsy reto, inona koa reto be saron-doha reto, be lazipo, lava lazipo. Aza mizaza an'izany ry havana. Aoka ry havana, ankatoy ny tenin'Andriamanitra tsika. Aoka naraka an'Andriamanitra sika, atolitsika azy ny fontsika ry havana. Fa efa akaiky ny farany. Aoka sika hibebaka ry havana. Aoka tsika hiala amin'ny fahazaran-dratsy. Noho nina avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ile fontsika, atolitsika n'Andriamanitra, mahatonga atsika miala ho azy amin'ny fahazaran-dratsy, miala ho azy amin'ny fahavetavetana, miala ho azy amin'ny fahotana ry havana. Aoka ny fontsika atolitsika n'Andriamanitra, satria io mba nitadiavina amintsika, io nitakena amintsika, mba ometsika azy. Fa tsika mitaky foana valim-bavaka, lista rehefa mivavaka tiany n'Andriamanitra, mila zao. Nefa ny azy atolory ihany fonao ry anakaroso. Dia izany moa izy ry havana, dia mankasitraka ny Jehovah Andriamanitra ray be fitiavana tompony sabata, ho azy irery ihany ny voninahitra, ho amintsika tsirairay avy ny fiadanana, mankasitraka ray be fitiavana ho, misaotra Jesosy tompony sabata ho. Alleluia, amen. Alleluia. Soaran'Andriamanitra, mankasitraka ranabavy hitody, mankasitraka indrindra ranabavy soameva fa tsy hitody, fa hitody moa voaresakitsika teo. Mankasitraka indrindra, maka tsy taitra fotsiny izy amin'ilay toriteny, fa tonga dia mahafinaritra ery meno an'ilay toriteny. Halleluia. Tsy taitra kory izy fa tonga dia tsy hitanao mahafinaritra. Mamy ilay toriteny. Misaotra betsaka ranabavy soameva. Dia Andriamanitra ny hamaly fitianao ihany koa tamin'ny atsan'Andriamanitra izay nataonao. Zava-dehibe ny toriteny izay nentinao. Dia Andriamanitra ny hampiasanao foana, dia Andriamanitra ny hombanao foana, dia mifanantena amin'ny ankonanao, dia miotaza finaritra ny vokatry ny fikelezanao, satria ny ten'Andriamanitra dia miteny fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao hainao Kristy Jesosy, dia mahereza zananabaviko izany
ampiasain'Andriamanitra foana nenao. De misaotra nareo ihany koa izay mampahery azy satria nareo mampahery azy io dia tena hoe mahatonga azy androso indray bebe kokoa noho ny teo aloha. De mbola voninareo izy afaka ray volana latsaka satria efa eo moa zao zany vao miverina mitoriteny io satria efa maromaro zareo no mitoriteny ato anatin'ny groupe zay maharezy de mahereza de tahiny tompo. Misaotra nareo fa hitany daholo rehefa faherezana ataonareo reo de nareo koa le ho tahin'Andriamanitra. Zay mbola tsy narabaiko no arabaiko Asley Julina de Nicolas Andrela Noélie Fantoa reo mbola tsy narabaiko teo tonga soa nareo Eliana ihany koa tonga soa Tojo zay vao hitako Tojo. De ao ihany koa Razana Monika sy Jonathan efa narabaiko teo ny aina maheno soa tonga soa Felana Rakoto de Fanilo Asafindramanana Frangina Condrina efa teto ihany talonga Mahefelele hitako teo de tonga soa indray Palra Heritovo Lina artisanat de Madagasikara de Vatsoraja Glory Cooper Brittany de Amboaratsika Tonia ihany koa tonga soa daholo. Saotra makasitraka tsara le toriteny ho le toriteny manao hoe voabolana 17 andiny 5 teny foy alleluia. Ho le teny manao hoe anaka atolory ihany fonao aroka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Anaka atolory ihany fonao. Taloha misy olona hoe pakafo ny pakafo alainy akely ny fonao izy avy nefa nataotra pakafo taloha zay tambola kely na ino hoe misy pakafo fa tsy haiko no tena fisian'izany hoe misy pakafo de 4 fourgonnette fotsifotsy de misy miteny hoe 4 menamena moa izy nalaza zany pakafo zany taloha nareo naino an'izany misy pakafo de tena hoe makafo mihitsy le olona ka mipakafo makazy akeriny alainy ny fonao. Andriamanitra indray pakafo fa tsy pakafo izy fa mpangataka fo anaka omeo de tiako fanamariana kely nareo misy mandefa message hoe zahako ny voalohany ka ilana tsiny fa tsy mitovy ny zavatra hitantsika araka ny teninay taminareo hoe mikorotana de mikorotana ny Facebook ny zavatra hitanareo any fa ny hitako ety aloha zany de zay hitako misoratra voalohany eo no arabaiko hoe tonga soa fa nisy olona tonga soa alohan'ny ranavavy Marisô de ho tahiny tompo manokana koa ny ianareo zay aleo zany tsika tsy aza amenareo tsy ny biara mety hoe misy diso ny fahitako fa za eto manana retour de mijery am'le retour ohatranareo mijery ihany koa ohatranareo mijery io de ny zavatra hitako voalohany ty tamin'ny androany de ranavavy Marisô niditra voalohany teto de aveo ranavavy iainy ka raha misy taloha zay de lana tsiny indrindra tahaka ny ranavavy misy fita de tahiny tompo manokana ranavavy misy fita eny ary imotsy avy amiko ny olana fa zay mihitsy ny avoaka ny Facebook de avaty amiko zay hitako ka de lana tsiny. Anaka atolory ihany fonao de misy miteny za tsy amme misy tonton anay zay efa nodimandry moa izy de nazy eto amin'ny tratrany eto misy sarina voromahery be voromahery moa izy de misy soratra ngezatra mihitsy hoe anizany foko lamodiny lehilahy taloha mihitsy zay soratra zay mino fa tsy ny tonton ireny fa na iny amin'ny sandry de anizany foko misy sarina fo de voatsatoka flesy anizany foko de mbola débatteur izy de fotra foana le tatouage de sy olona hoe anizany foko
vao mamaky an'iny anizany foko ohatry ny hoe ren'le olona hoe ifandrombahana mihitsy ny fo anizany foko ohatry hoe omeko aniza reny ty foko ty fa mbola tsy nahita mihitsy hoe olona anteny aza anao ana za koa tsy rehefa tety voalohany ifandro ataony tinana ihany nahazo an'le fony tsy de mifandrombahana firy fa de nomeny soamatsara ny taontinana ihany taontinana koa olona tsotsotra fa tsy de hoe ren'le hitanao le hoe vehivavy malaza be amin'ny atsara tare reny zany hoe taontaon zany somary tifitra ambony ihany ohatry ny hoe ifandrombahana be ny fony anizany fo ana tsy omeko anao anao mba ho anahy tsy omeko anao ny foko taontaon zany tena le tompon-daka amin'ny ketretinao fotsy hoe taontaon anay za io mitovitovy aminazy ao ihany zany tsy de le ifandrombahana ndreo fa eo ihany izy fotsiny vonony tamin'izany ohatra nren'le Mike Bryant reny tan'izany malaza ny volo le lavalava anizany foko tsisy ny teny za tsy mila ozy ny olo na tsy anaka fa anizany foko ka le izy tsy ifandrombahana re mantsika mieritreritra hoe za ty de ana tsisy oatra ana izy le chefinay zay raha mpome anay izy ty la izy ary mety tsy mahafantatra an'izany de misy chefinay zay de isaky metsika vazaha mihitsy isaky metsika de nena reto mpiaramiasa zay telo menada zay mpiaramiasa de izy mifanefana izy ny chefinay za izy ohatry ny afafakely zay mipoziny tsy de hoe olona tsara bika beo za ozy izy efa maty de omena ny science ny vatako ataoko dans any médecine ozy izy ny vatako de zay anaovany azy anaovako asa soa de nisy fotoana ny famaly am'izay le chefko sy le le vehivavy mpiaramiasa tamiko de mingolongolona be eo amiko le mpiaramiasa amiko vehivavy tezitra am'le chef bikany olona ratsika an'iny kinino mba izy akoa médecine izy akoa ny andrainy izy science izy akoa mila mibikany satria ratsy bika kely io isika rehefa ohatry zany misy fotoana tsika hoe rehefa io zavatra ity amitsika io no atao hoe ataon'ny olona hitanao hoe tsara io de arovantsika io de asika valerana io de zavatritsika koa raha voangatahan'ny olona de tsika mieritreritra tsara io zay za tsy amme manina zany ny fisainantsika olombelona nenarytsika misy fotoana zavatra efa tsy ilaintsika tsony zavatra efa tsika aloha de le zavatra efa tsy ilaintsika tsony de nareo misy an'le film le dessin animé ny Blanche Cendrillon iny le zavatra efa tsy ilaina tsony fa ve misy ilain'ny olona azy de ohatrany lasa ilainao tampoka indray anaiky ty raha tsy ilainao tsony mieritrertranao sao de matoa ilain'ny ty olo ty mahasoa anazy donc tokony hasoa anahy aloha eritreretiko ny ampiasako azy sika malagasy ohatry zay zay aloha zany le ananatsika zay ne ohatr'izay de rehefa ohatra hoe zavatra antsika mba meo anaky ny anonao iny de rena zavatra tsy ilaintsika ka ohatry ny ilaiko rehefa tsy ilaina Andriamanitra tery miteny amitsika hoe anakatolory ihany fonao de ny olona mieritreritra hoe io fa tsy manana fo io fa mila fo Andriamanitra fa mitady anahy io fa mila ny foko tsy omeko ny ako raha tsy foadala tompoko Andriamanitra miteny anaka atolory ny fonao
de entsika fa kevoka ozy izy nyfitenin'ny papanahy taloha kevokery itsika zatra ilaina ety amo ka lasitsika tena ampifilafilaina kely sitritsika mieritritra matoy de davina ilaina zay fa tsara fantatrao androany tsara fantatrao androany fa tsy misy mila ny fonao io afa-tsy Andriamanitra zavatra ratsy eny amitsika misy ny angatan'Andriamanitra ny zavatra ratsy indrindra eny amitsika itadiavin'Andriamanitra omena azy io ovay ny fisainanao manomboka androany fa ny olombelona de ratsy fo ary raha ho alain'Andriamanitra ny fonao tsy ho alaina atao inona akory fa ho alaina efa lasan'olona ny fo amaky ten'Andriamanitra sika mpitoroteny matoko fa 9 anovaka itsika voalohany izao no fahoriana am'izay rehetra atao ety ambanin'ny masoandro zavatra ray ihany manjo ny olombelona rehetra sady feno ratsy ny fonony zanak'olombelona ka adalàna ny ao am-pony amin'ny andro iainany ary ny afaka izany de ho any amin'ny maty izy averiko zavatra ray ihany manjo ny olombelona rehetra sady feno ratsy ny fonony zanak'olombelona ka feno fahadalàna ny fony ay Andriamanitra rehavana mangataka ny zavatra ratsy aty amitsika fa io ke mbola ampifilafilaitsika an'Andriamanitra any amin'ny toriteny toko fahavalona 120 isika de mikiry ny fotsika isan'andro mikiry vao mifo de mikiry toriteny toko fahavalona 120 saingy tsy tanterahana vetivety fa maninana ratsy atao de zany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy mikiry anao ratsy de ratsy eo anatin'ny fotsika de raina maraina parivan'ny andro de ratsy foana de nefa io koa mbola tehirizitsika ao foana de manontany hoe anizany foko fa tsara fantatrao fa ny fonao io tsisy milan'io ratsy no anatin'ny fotsika azao voandrano tafiresika tamin'anabavy tena ratsy fo ny olombelona tena zany ilahtsika filazantsara zany ilahtsika manolotra ny fotsika ho an' Jesosy androany raha mbola tsy nanolotra ny fonao an'Andriamanitra ianao fa raha mbola tsisy an'Andriamanitra ny fo de ratsy etretinao ravana fa vandrao mihitsy misy anabavy zay ny resaka tamiko fa izy hoe zany olona amsaviana olona akaiky azy olona akaiky tena akaiky misy zavatra kely atao izy anomboka iainga ny fiainany de tsy tatin'le olona akaiky azy de tena amsaviany tena hozoniny tena amsaviany zany ny fony zanak'olombelona misy zavatra ratsy be mihitsy jerenao ke ny olona mifamosavy zava-dozina kely avy zany mifamosavy zany ary ny olona mifamosavy matetika olona mifanakaiky kely eo ihany matetika olona miara-misakafo ihany ange de sinapozina misakafo matoa olona miara-misakafo de olona mifandray zany misy tafitany hafa de tonga de misy atezerana ho azy zany anatin'ny fon'ny olona tsy fantatry hoe avay izy tena tsy fantatry mihitsy fa zay le fo efa itobin'ny ratsy efa mikiry amin'ny zavatra ratsy fa feno ratsy inona zao mahatonga ny olona hoe
ohatra fotsiny zao tenako anareo na de ataoko ary hoe eo amin'ny ivon'ny serasera Facebook eo de misy olona ohatra hoe mba mizara-pifaliana hoe de faly aza fa nahazo an'ity zavatra ity ohatra de tena tonga de misy olona tsy fantatry zao tsy hoe avanao tsisy ifampiteny tonga de manaratsy tonga de manao tena marary manao fa ratsy ny fotsika tena za mahita tena ratsy ny fotsika misy olona mitady ho tafity zany de fa be de be ny olona mitsangana tena misy atezerana ho azo zany ao anatin'io fotsika io daholo ny hitantsika zany hoe fialonana fankahalana io fialonana mantsy no miainga avy amin'ny fialonana daholo ny zavatra rehetrarehetra asa tianao asiana ratsy de faly ianao raha misy mahazo an'iny raha tsy mireusir ny olona iny de faly ianao de misy mahazo an'iny de faly ianao le andro nisy ty misy toetratsika tsy hoe manaratsy atsika malagasy fa zavatra misy ty misy namako zay faly be mihitsy indray andro tany Madagasikara izy de mipetraka eo ny tomobiliny de ary zavatra ty tena zavatra tokony ianarantsika etretinareo za tena teneko anareo fa manana ny défaut any be deabe ny vazaha fa ny vazaha reto manana toe-po tena mahafinaritra izy amin'ny lafindray fa za zao ohatra ianao zao mividy zavatra amin'ny vazaha zay rehefa mividy zavatra matetika de zay mividy zavatra amin'ny vazaha ohatra hoe mividy tomobily ny vazaha revana nenazy na zavatra tsy ampiasainy intsony ajainy omeny hafa ohatra hoe vidy zavatra aminazy ianao tena karakaray mihitsy hoe tena ataony zay mahafapo tena hoe de mahita an'iny ianao ohatra hoe tomobily efa tsy ampiasainy intsony ohatra na tomobily ohatra hoe amidiny zany de aveo ohatra hitan'ny entinao na vitanao faly be izy raha vitanao tsara be iny mbola mahavitanao mandeha tena faly tena za tena niaina an'ity zavatra ty be deabe mihitsy zay mpivarotra tomobilina hatramin'izay de zao ohatra misy olona zao ohatra tamin'izany tonga eo aminay izy maty ny tomobiliny de atakamin'ilay tomobilina mandeha de mazava azy manindry vola izy de tsy tiany intsony io tomobilina io nateriny teo mihitsy tena leo an'io simba tena tsy mandeha intsony de raisinay de zay manana mpamboatra de amboarina indrely izy de avitany tsara be de amidy de mandeha eny an-dalana zay natsoiny am'izay zay tena voanareo mihitsy zay tamin'le andro fa hoe maninona tena mahita le tomobila de nanenina mbola tsara mihitsy izy ty nefa de nomeko anareo hitanao izy nefa zavatra tsy tiany efa nomeny anay fa zavatra tsy mandeha fa tena fa rehefa vita le izy de inona ny zavatra mitrano tsy hoe faly izy fa vo hoe misy zavatra mitsirana tena tonga de any am'le tombonao ny tsapany fa tsy any am'le to de lasa ohatrany hoe mahazo tombony ianao de maty antoka automatika izy tsy zay le havana ny fiainana ny fotsika za mahita misy toe-po mila entina mbavaka any tsika rehetrarehetra reto de le finamako etretinao mijanona hoe tobila de misy mitete misy hitanao ny pneu atsika zay mekanika faleritofo de mijanona hoe tobila namako de misy mitete kely misy lokidy mitete eo amin'ny pneu any ao aoriana zany hoe misy frein mipotsaka zany eo tena hitan'iny le vazaha de tsy asiny taratasy sortany taratasy azafady aza mandeha amin'ny tobily intsony ianao fa misy mitete kely ny lokidy anao sao de mampidi doza reo de napetany teo amin'ny parabrise nefa nitakiny ahoana ny mahita olona hoe hita hoe ohatriny io le izy anaovany live mihitsy ianao hijereny anao midona tena mariny zany tena io jereo tsara any zany mialatsiny tsy manaratsy atsika gasy ary tsika gasy tsy hoe kory mipetraka ty andafy de hoe manindraindra fa tsy zany le izy fa misy toe-po tena ohatr' zany misy toe-po ohatr' zany ohatrany hoe maninona ny hoe rehefa ianao ny tena toe-po tena mahafinaritra tsy hoe ianao za anisan'ny contre n'ity zavatra ity misy anabaviko zay koa tena contre be an'izy ity ohatra hoe misy olona maty de anaovana zavatra be mihitsy andanina 4 million hoe anaovana zavatra fa nenazy nerety zao hoe rehefa velona iny olona iny de atovy zay azo atao aloha azonareo le izy tsy any am'le fisehosehoana hoe fa misy zavatra azonao atao
de ny mbola eo de ratsy ny fotsika retino fotsiny fa isika na tsika ty atan'olona ty ary tsika mbola mila miovitsika malagasy mino fa resy lahatra nareo fa tsika malagasy ty tena mifampihafafa sady mifampiratsy loha kely de mba mahitany hoe olona samy hafany amin'ny avany amin'ny toerana misy azy mifankahity zany mifanenjika ena zany avy aloha avaisinareo avany ananina be toerana mitoy zay ko de avy fany aty gasy zany tena mifampitsoaka asa de maninona loha mataotra sao de ifangatabola hoe ny sasa mbola tsy tafita de tsy mety zany foratsy zany aza elao zany ry malagasy tena mary zany teko zao fa zany ty zavatra mitranga tena tonga de mifampamenatra de mifampitsoaka de tsy misy zany antania zany hoe gasy ianao non je parle pas malgache moi eve eo aby moi non plus asa de zay zany efa samy gasy manahoany gasy foratsy zany raha mahita gasy ianao de eo n'izy na olona mbola sahirakirana iny fangahy iny ravana afaka androbanao de ataovy zay mba azonao atao maila kely tsika rehefa misy ane fanampindreny ohatra eny amin'ny tanàna misy atsika de andao any olotra zavatra ho an'ny sahirana any amin'ny tanàna eny zany de atao iny atolotra mety atolotra ho an'ny siriana atolotra ho an'ny tsy haiko ny reny olona voatonga reny de manankona ny commune reo de nareo maila kely nareo menaka malagasy anaovana voalohany zay loha ravana de zay tena zany betabeta reo mahafantatra tsy fa zay reo zao de tsy teny hoe manamary tena tsy manamary teny zay fa tao amin'ny tranonay taloha tsisy livreur gasy mandalo eo amin'ny tranonay taloha de mahafantatra ny mampionina de any manany mampionina iny arona de asiana sakafo ao anatiny marina zany teoko anao zany mandalovy ty ndray de asiana zavatra anatiny any asiana nestile asiana sakafo maninona ary zao zany afrikanina reny ary tsisy tiany na mametsika kogasy zany zany iny zany tena mba zavatra mba eny e karaha dizy ngerana bavisandrarana rehefa voatonga mbola tsisy taratasy ary rendrina mila fanampiny reny ary anao mifanohana fa inge tsisy taratasy fa hisy taratasy ary ny soa atao hoy tena noho ny fomba fiteny malagasy ny soa atao le venam-bola tena jesosy koa miteny antsika hoe raha zay heverinareo fa afaka mamaly anareo ihany anaovanareo soa de tsy mety fa le tsy afaka mamaly reny anaovana ka eto zany tsika tena resaka toe-po mihitsy ny resaka fo mihitsiny fa zay ny momba ny malagasy tsy teny zavatra betsaka manjary ohatrany hoe manaratsy malagasy fa ny fon'ny zanak'olombelona de ratsy ratsy izy teneny anabavy erikaraka io zao voaingana mihitsy any nahita an'izay ka za de olony serasera azonareo za zany rehefa mahita gasy zany za tena olony serasera io vadiko io mahafantatra isorirako ohatra somary afafety de manokatra lalina be deabe de za koa rehefa mahita malagasy de to de arabaiko de nalay ary teneko mihitsy fa manina miavinaavina ohatran'io tsy hainao na mety mba misy zavatra ilanao anahy raha malagasy voatonga zao no ohatra mety mba mila anay ianao maka tomobila ty aminay fa mbola tsisy manome anao aloha ny vazaha de ty aminay aloha tsy kelikely rehefa mila ianao tsy olany zany zany nge zao de filanao anahy nefa mbola zahako ndray ny tonga manatona hoe mionareo ina babao de anao mitsoaka tefa ianao misy zavatra mba mety azoko atao anao misy niaraka anao korsy zay de gasy mifankalala voeria lavitra io de mifankalala nahoane salama e salamo de miondrikodriky de tokony ifanaraka zay eo amin'ny kesy zahako eo amin'le kesy de izy tokony aorinako tonga de nahodiny
nidomble raha mato tamin'le kadi le ranga hoe andala aloha mandao arindo aloha modividratra fa zavakeo rehefa hitan'io ngamba ny zany ke raha vana tena mampalahelo ke zany za siny amon'io ko tsisy olana ke zany za fe jery tsisy inona tsy ao anatin'ny saitsika mihitsy fa io domina tokony izy le ranga mandeha fatsora bobe de ipaye to le raha matao io manao tena bitana hoe vila tsy misy ato koa de dominy am'le atosiny am'le kadi le rangany dolo nda hijery zavatra ry zay efa tsisy jery to fa zay eo mampalahelo tsika malagasy mila miofotsika ary malagasy mila miofotsika fa tsy mety zany apahany zany ino zany mba napita ny hafatra satria betsaka tsika gasy eto mihaino eto apitaina ny hafatra fa tsy izay ihany akory le fomba maloto tenenina eto tsy izay ihany ay afinaritra zany ty gasy be alleloia zao revana Andriamanitra zany teny amintsika manao hoe atolory ihany fonao de amin'ny lafiretsika mieritreritra tsika angamba manana fo tsara indrindra de ny azo Andriamanitra mihitsy manao demande ny foko tena somary ampifilafilaiky kely fa tsy hahita fo ohatry ny anahy izy na koa tsika mety mieritreritra dre fokonge Andriamanitra mahaloto fokonge Andriamanitra tena mahaloto tena tsy io ve de omeko anao aloha tena ho tonga tsaratsara io Andriamanitra nefa tsara fantatrao fa Andriamanitra miteny hoe anaka atolory ihany fonao de ny mahanaka anao rehefa fantany miangatahany an'io fantany hatramin'ny isan'ny volondohanao fantany hatramin'ny anaranao sy ny momba anao rehetrarehetra fantany ny fonao ho tena Andriamanitra amin'ny obolany hoe ny fiaina tsy hita aza hitan'Andriamanitra miariary ko maika va fa tsy maika va ny fonony zanak'olombelona ny obolona toko 10 misy zany teny zany hoe inona zavatra tiana tenenina fantatr'Andriamanitra io zavatra angatahany amin'ny anaka atolory ihany fonao ratsy io fonao ratsy mihitsy omenan'Andriamanitra aza sy nasoratra tsony zany tratrany hoe an'izany foko fa raha tianao ny anana fo voavolavola fo mahafinaritra omeo an'Andriamanitra io amboariny omeo an'Andriamanitra io fa io mihitsy ny ilainy izy amin'io etahany io mihitsy ny ilainy ary ny tena Andriamanitra de nitenana hoe anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako misy zavatra roa zany eto ny zavatra tiana tenena hoe ho faly mijery ny lalako rehefa misy ray kely mantsy de fanazavana an'izy hoe ary aoka ny masonao andinika ny lalako zany hoe andinika ny lalan'Andriamanitra andinika ny dian'Andriamanitra hanaraka ny dian'Andriamanitra zany hoe ny fonao menao azy de ny masonao mibanjina ny diany ina moa tiana tenenina am'zany de tiana tenenina am'zany de tsotra alleloia manara-dian'Andriamanitra ianao nefa ny fonao anazy zany hoe zao zany ny tena tian'Andriamanitra ray avana ny tena tian'Andriamanitra tsy ianao mivavaka tsy ianao mahira fiderana tsy ianao mitory-teny satria be de be ny olona tsy mbola mahay mitory-teny be de be ny olona tsy mahay mihira fiderana zay sotojo zao mety anisan'ireny raha hira fiderana ny resahana ohatra fa ny tian'Andriamanitra de zao isika mandeha amin'ny fitiavana anazy mandinika ny lalany manara-dia azy amin'ny fo halleloia
amin'ny avaiza inona moa tena mivoaka avy anatin'ny fotsika ao am'resaka hoe fitiavantsika de fo zay latsa-pity aminao ny foko rahavako fo mahitanao aho de mitobotoboka ny foko vao ny fitiavana vao anatin'ny fo ny fitiavana ary mba fanirian'Andriamanitra de zao manaradia azy ianao tsy ny masonao ihany no mifantoka ao fa ny fonao any mitebo anazy any amin'ny salamo fa 9:7 tsika mahita ohatra be dia be any ny olona zay tena tia ny fitiavan'olona reto olona nanoratra ny salamo 9:7 izay olona nitambatambatra de olona tena tia an'Andriamanitra nanolotra ny fono an'Andriamanitra de nanaraka ny mijery ny lalan'Andriamanitra. Alleluia. Averiko vakina ihany ny teniny anam-pampisomy efa teo manao hoe anakatoroana fonareo ka ny masonao ho faly mijery ny lalana zany hoe mahafaly ianao mijery ny lalan'Andriamanitra io mahafaly ianao mijery ny momba an'Andriamanitra mahafaly ianao mijery ny lalana tokony ale tsika ngera manara-dean'i Jesosy de lalana zay alean'i Jesosy ny aleantsika tsy mpanara-dean'i Kristy tsika raha mifanohatra am'izay lalana naleany ny aleantsika raha mifanohatra am'izay fotom-pisainana isainany ny fisainantsika de tsy mpanara-dian'i Jesosy Kristy tsika tsy kristianina isika ary rehefa manaraka tsy manaraka sazo koa be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra ny avana tsy sazo ke ohatra matetika rehefa fangataham-bavaka ohatr'izao zao amin'ny voalohany aloha mbola tsy tia hoe tia be an'Andriamanitra ahoana tsika fa vokatry n'inona vokatry le olana de manaraka fandarina satria fangataham-bavaka androany ary zany nefa ny tsy olana teo daholo tsika ny ainy zay ohatra zany koa forsena misy kerina amin'ny lapelina misy raha matareo zany andeha hivavaka zany te hivavaka androany fa manina ary ny sabotsy sady le andro tsy voaingana verina eny ny zoma tsy voaingana verina eny ny lahady iny tena sabotsy mandeha zany aby kamo izy amin'io andeha hivavaka tamin'izany sabotsy sady androany lasa zany fotoana zany da dia voaingana nge tsika nandeha hivavaka de hivavaka sady ve iny izy le mbola tsy mety mbola mandinika ny lalana fotsiny miridiridy fotsiny tsika amin'iny fa am'firy le vavaka fembenina paster zao aloha tsara mifantatritsika tsy ho ela sady mangata-bavaka aminareo varaka zay vavaka mahery vaika izay menakavy kely mba hanombohan'ny fandarantsika amin'ny 7 ora am'izay tsy ho ela satria emotra adiny ray indray ma tsy lasa adiny rony de kalazan'ny orantsika eto Frantsa na Madagasikara sy ny any Koweït sy ny sisa ka raha manomboka amin'ny 10 alina tsika de efa minuit any Madagasikara de tsy njovintsika ny olona Madagasikara fa mampalahelo de ina moa tsara tiako tenenina amin'ny izany afaka mba miconfirmer kely aminahako mety amin'ity semaine ity moa no mivadika an'le ry zay sy diso sa amin'ny semaine ambony izy mba afaka miconfirmer an'izay amiko azafady efa hitako ihany le izy androany fa tsy tadidiko izay hiverina ny vadika ny lera raha mba misy afaka miconfirmer ana eto amin'ny commentaire azafady rovina mivadika ny lera de lasa adiny rony de kalazy de hiezaka tambavaka reto zay mba afaka ny hanomboka meloa de mba hanomboka amin'ny 7 ora alina tsika fa hoantsika ty andafy de miadana be tsika amin'ny 7 ora alina hatramin'ny folo sasany zany tsika de efa amin'ny raiky ambin'ny folo tsika de efa matory fa indrindrindrindra ny olona Madagasikara mba voatsinjo am'izay satria raha hanomboka amin'ny 10 ohatr'izao foana tsika de minuit ny any Madagasikara de ho betsaka ny olona mety voaroaka amin'ny asany hoe matory fotsiny any am-piasana fa ezaka tsika hanomboka amin'ny 6 amin'ny fin du mois amin'ny fin du mois ka jeritsika le lera le daty de atombotsika amin'ny 6 fa tiako tenina zao mbola amin'ny voalohany rehefa mbola tsy natolotritsika an'Andriamanitra ny fotsika mbola tsy fary koa tsika mandinika ny lalany amin'ny firy moa le fandarana
amin'ny sivy sasany ranavary hay amin'ny sivy sasany alina ve ka tsy maraina kosa aloha maraina mbola any am-piasana e amin'ny sivy sasany alina hay zany efa mbola hiasa pi tsy maraina ahoana re zany alina loatra le izy zany efa te hivavaka eo ianao tsy te hivavaka fa te hoentina mbavaka de tsy maninona nefa amin'ny 30 oktobra anniversairako amin'io alleloia hitako eto ny fiarahabanareo na amin'ny 30 oktobra ny anay rehefa oktobra ohatr'izao fehiny fety ny fiainanay menakavy 1er oktobra anniversairanay akiradio 26 oktobra anniversairan'ny zanakay finiana kely 29 oktobra anniversairan'ny mariaziny mivady 22 oktobra aloha anniversairan'ny soratra mivady 29 oktobra anniversairan'ny mariaziny mivady 30 oktobra anniversairan'ny vakandriny halleloia mahafinaritra ka amin'ny anniversairako zany no anomboka amin'ny sivitsika ka mbeto ambavaka zay alleloia mba atao tombotsika amin'ny sivy zara tia tenena de zao amin'ny voalohany aloha tsika mbola mandeha mandinika mbola tsy falitsika na mandinika ny alan'andriamanitra azy hay araka ny tenin'ny soameva teo hay tena hivavaka reo ve zany de tsy maintsy eo manao zipo ve vehivavy alalina koa aloha zany eny efa am'firy le izy manomboka izy amin'io le hoentina mbavaka maika moa zany fa tsy hoentina mbavaka de araka le iranay tamin'ny sokoto mihitsy hoe azafady monsieur le président alleloia fa zao ny lan'andriamanitra ny fotsika alleloia misaotra anapahaveronika misaotra narehetrrehetra zay nyteny ok ary 30 oktobra mazavy zay andalo teo masoko mantsy zay andro any de zao ry havana ny lan'andriamanitra ny fotsika alainy aloha atolony atsika atolotsika azy de averiny amintsika halleloia de omeny fo vaovao tsika halleloia de fo vaovao efa tsy le talohatsony tsy le talohatsony efa fo vaovao tsy le manao ratsy tsony fa efa te hanao tsara te hizava iteny tsara halleloia ny lan'andriamanitra ny fonao io de mba ho amboary no taka an'le tolona ny ohatra ny salamy fahasivy amby folo amby zato salamy fahasivy amby folo amby zato andininy faharaiky amby folo atao-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao aiza ozy ao am-poko ve azo tehirizana tenin'andriamanitra azo atao raha efa nomena an'andriamanitra de ny solony le fo vaovao le avy aminazy efa nidioviny efa namboariny efa nitefeny io azo itehirizana ary ny tomponompon'andriamanitra ty de ao am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao halleloia andiny fa fito amby telopolo misy teny mahafinaritra be avy lio masoko tsy hijery zava-poana de reo amy amin'ny lalanao hitanao le maso efa tsy mijery tsony ny fonao rehefa tsara ny ao zavatra le amin'ny maso tao tonga de tsara rehefa ny fonao nefa misy zavatra efa natolotra an'andriamanitra efa napetraka andriamanitra efa ao koa ny teniny io masony hoe tsy forsena tsony io tsy mila asiana le ohatry ny amin'ny soavaly reny zany tsika io mba tsy vitoditodika fa tsika mihitsy ny tsy mitodika rentsika ohatra hoe efa mampanopin'andriamanitra ihany de ndray amin'ny youtube na amin'ny telefonitsika io misy zavatra maloto eo amin'ny facebook eo de hitanao ny tsapanao eo mbola tsy voatefy ny fonao de mila manolotra ny fonao an'andriamanitra anao raha mbola mahita andreny hoe sarina ohatra lehilahy anao de mahita sarina vehivavy mitanjatanjaka de sady zany ao hay te le olona koa de tena tsy azoko mihitsy de fahotana ohatr'izao ve sady zomena ihany ohatra hay mba iza koa ary ty olona mitanjatanjaka mba jereko ny kontiny mba olona ohatr'izao ihany nefa anao manina amy mody tsy ty raha vao mbola ohatr'izay anao fa ny anao rehefa ny fonao reny le defilenao fotsiny tsy mila mijery an'ireny satria maninona masoko efa te hijery ny lalan'i Jehova amin'izay fa tsy zany tsony fa raha mbola ianao le mbola le
any amin'ny tsy hita maso de mijery de efa ratsy mihitsy zao zanak'olombelona efa ratsy mihitsy zao fiainana zao zao ve nataony fiainanao maninona zomenao mihitsy ary tsy io de mety tsy tianao nio mody manakiana raha vo zay oabolana fa 19 telo amby roapolo de fenambolo anaka atoloray ifonao io tena teneniko anao io aza filafilainy zany fa ratsy be io zaranao ary Andriamanitra ry havana miteny anao hoe eto atio zaranao ary Andriamanitra miteny aminao hoe omeo anaingana teny zao io salamy fa 9:100 andiny fa 7:7 jerenao tsara iravoravo amy didinao satria tiako reny tiako zany didin'Andriamanitra zany tsy tiatsika kosa zany tamin'ny voalohany izy any tena zany hoe izy mba tena tonga de tia didin'Andriamanitra zany fa mahita didy fotsy to de mangory vitsika hoe avy any am'le aza mandainga fotsiny aza mandainga to de avadika eo mipety any jery abakoaka ka fa any am'le aza mandainga aza mitsiritra mbotra mba tia mamaky epistily azy zany mbo didinao tsika maika moa tonga eo amin'ny didy faha-efatra manajany andro sabata kate zany didin'Andriamanitra tsika lalàny Mosesy ozy ny olona ary apako za te teny aminao androany ela ny ela ka hita andray na iny asy ka iny tompo rehefa mbola tsy ao anatin'ny tsika ny fitiavan'Andriamanitra de tsy misosa ny fampotsika an'Andriamanitra fa hitanao hoe tolona atao amin'ny salamy fa 7:100 eto misosa ry havana fanompondroan'Andriamanitra asandratro ny tanako ho amy didinao satria tiako reny ho saitsainiko ny didinao salamy fa 7:100 fahavalom-befapolo asandratro ny tanako ho amy didinao satria tiako reny tsika hoa tsy mahazo mandainga fa tsika tena mandainga raha miteny hoe tiatsika zako tena tiako be mihitsy zany didin'Andriamanitra any za tena atao poko rehefa manomboka fa mba hito ambavaka aloha fa samy didin'Andriamanitra zany de tena tiako voateraka de tian'izany mety vitsy vo isa amy ratsan-tanana any ny olona ohatr'izany fa ny tena manana tsy tiatsika reny satria amintsika reny maniritery sady zany asa manao an'izao izy le olona anankiray zay nefa zany commentaire an'le zavatra ny teneniko zay Andriamanitra mahasositra ny anareo Andriamanitra mahasositra tsy avelana atao daholo ty zavatra rehetra ty iza no ny teny tamitsika fa tsy avelan'Andriamanitra atao daholo ny zavatra rehetra re iza ny teny an'izany fa manontany zao eo zao de voly de eo Andriamanitra iza zao manao zavatra miteny indrindra aza manao zavatra be dehibe rivotra foantsika ary tsy avelany de voly foantsika milamina fa tsy maintsy manao masika tsika Andriamanitra ve tena tsika zany aza foany io rivotra meko de Andriamanitra miteny zavatra be dehibe tsy atao Andriamanitra ve niteny taminao hoe raha vo tsy mody amy 6 alina ianao de couvre-feu de mahazo lamandy iza manao zavatra be dehibe tsy azo atao ny Andriamanitra ke folo fotsiny de ve nampiny didy maromaro fa iny antsenatsika eto amin'ny jereva anao reny bokina lalàna reny iza mba mpahay lalàna eto fa misy boky be dehibe nge revana ary tsy na lalàna ny fiarahamonina na lalàna ny fanjakana lalàna ny fahasalamana be dehibe lalàna nge revana be dehibe nge revana ny lalàna raha rana ny amin'nomboka amy 6 alina de tsy azo atao ny manao zava-maneno mafy fa raha zany de tapazonao kototriny lalàna nge zany fa ajainy olo amy 6 latsaka 5 ahoanareo tamin'ny natory taty aminay ato aminay zany ny tranonay manako ato amin'le tranon'olona ilany de raha vo mitabataba
satria olona ty milamina be dolo fa tsy ohatratsika tamina tolotra ty nety izy makina mery zareo ery tojo tojo kalma fa misivy le hahahany iny mantsy hahaha hatramin'ny aty iny fa tsy ao fotsiny tena lalàna nge reny e tsy azo ataony manitsaka ligne continue lalàna nge zany ndravany de manitsah ianao an'iny fa tsy azonao atao iny hatramin'ny zavatra eny amy tany eny efa tsy azonao hitsahana jerenao tontolo tôbily ianao a jerenao eny amindalina fa misy zavatra miteny eny jerenao ety ampanao jerenao koa ry am'le fitaratra kely ary fa misy zavatra jerena ataony hoe lalàna daolo reny sao de veronao tsy lalàna reny fa tsy Andriamanitra ny teny tao amy sahedena tompoko nasen'Andriamanitra no hanina taholy azo rehetrarehetra fa ray ihany tsy navelany hoaniny fa ho an'ny olona mbola tsy nanoelotra ny fon'Andriamanitra de iny anankiray tsy azo hanina iny na Andriamanitra masika tena hoe tsy azo hanina ho ale izy nefa ray iny tsy azo hanina fa ho an'ny olona nanolotra ny fonan'Andriamanitra de teny takany Paoly voageja manodidina zay efa tsy tery any eo amin'ny Paoly a misy lalàna tokoa mangeja asa manao an'izao ka soa atsika angeny zavatra asian'Andriamanitra tsy ataotsika Andriamanitra tsy mbola nisy didy anankiray zany ka tsy misy fahatsarana ho anao raha manana mitandrina ny ianao tsy misy zany tsisy lalàna nataon'Andriamanitra tsotra am'izao zany fotsiny averiko foana 90 km/h teto andafy a rehefa tamy voalohany rehefa route départementale de na ena 80 misy portion ena 80 de za tena te antany anao ny 10 km/h manatombo firy moa ny impact raha nitombo 10 km/h ny fandehanan'ny tôbily anankiray ary mampiseho risque takiny ahoana eo anelelan'ny 20 sy ny 90 fa ny tena marina ny lamonde no betsaka am'izay fa tsy de tena hoe misoroka inona raha mandeha 90 sy mandeha 20 fa natao 20 le izy ary be de be ny olona tratrany lamondy satria zatra mandeha 90 de ina moa zara tiako tenenina am'izany mitondra inona le izy tsy de mitondra hoe tahana accident hoe niena be nge zany la ataony statistique fa Andriamanitra vo misy zavatra re teneniny hoe aza manao an'izao nareo de misy soa ao ambadika iny mahasoa ny fiainantsika hoy tena andro tsy mahasoa ny olona nge fitandre manodidina anao fa tsy hoe mahasoa an'Andriamanitra tombotsoa atsika ary reto olona ataony samalamy fahasivy 70 eto de nahatsapa an'izany ry havana de tena aminao androany manao hoe any amin'ny be de be moa manam-potoana de vakeo manontolo nge salamy fahasivy 70 fa tsy misy andininy anankiray ka tsy mahafinaritra ao jereo tsara any amin'ny salamy fahasivy 70 any andiny faharoa amby 100 faly ano ny teninao takinazo babe halako lainga fatako fahavetana lalànao ny tiako impito isan'andro ny iderako anao no fitsipika ao marina zany fitiavan'olona ry havana fitiavana tenin'Andriamanitra satria nanino nanolotra ny fony ho an'Andriamanitra de ny transformen'Andriamanitra de nataon'Andriamanitra lasa tia azy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe andininy faharoa amby 70 any amin'ny salamy fahasivy 70 ny lalàny ny vavanao ny mahatsara tanao za rehefa nanomana ny titoro tety tsy misy tsy nisy inona homaniko atao amin'ny salamy fahasivy 70 fa ze vakiko fotsiny de efa zao fikambanan'olo izy zany raha groupe tsy groupe zay maresy fa groupe tia an'Andriamanitra no nanoratra ny salamy fahasivy 70 andeha amindiny faharoa amby 70 zao lalàny ny vavanao ny mahatsara mihoatra noho ny volamena sy ny volafoty tsy omby arivo mahatsara andiny fahavalopolo aoka ho marina tsara ny foko
amin'ny fitanana ny didinao mba tsy menatra tsy mahamenatra ny fitandremana didin'Andriamanitra. Halleloia. ho tahiny tompany antsika tsirairay avy. 5:25 zao ny ahy zany hoe zavatra ray ihany ny anahy fantatro. Halleloia. Zavatra ray ihany ny anahy ny fantatro, mitandrina ny didinao aho. Halleloia. 5:25 zany mahafinaritra. Any amin'ny 5:25 Jehovah efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao, ampianariny ny fahafantarana tsara sy fahalalana fa matoky ny didinao aho. Halleloia. Inona tsy itiavanao ny didin'Andriamanitra. Natokan'Andriamanitra andray ny fonao androany dia mba hanamboarany ny fonao. Halleloia. Mba hanamboarany ny fonao mba hahafahanao mandeha miaraka aminy rehefa mifonao ny atolotra an'Andriamanitra, averiny aminao iny fo tena tiana azy. Ary raha amin'ny fitiavana ny antomponao an'Andriamanitra dia lasa lavitra be anao, tena lasa lavitra. Fa raha tsy noho ny fitiavana fa noho ny filan-javatra amin'ny fotoana azonao iny zavatra iny dia veloma Andriamanitra. Fa ho an'ny olona tian'Andriamanitra dia an'Andriamanitra foana koa ny fony, an'Andriamanitra foana izy, fa zany valimbavaka zany fiainana isan'andro. Ho tahiny tompony antsika rehetra. Za matoky sy mino fa voarainao zany afatra zany. Za matoky sy mino fa amaranaka azy tanteraka angiravana ao amin'ny Isaia, ao amin'ny Isaia 13:10, amboniny zay rehetrarehetra zay, amboniny zay rehetrarehetra zay, akoatra ny maharatsy ny fotsika dia zao koa tian'Andriamanitra alaina aingana io satria mora kivy ny fotsika. Ary noho ny zava-mitranga amin'izao fotoana iainantsika izao dia anisan'ny antony anankiray tokony hanomezanao aingana koa ny fonao an'Andriamanitra. Isaia 13:10 amaranako azy tanteraka dia ny 7 manao hoe ary noho izany dia ravoravo tanana ny rehetra ary ho kivy ny fonony zanak'olombelona rehetra. Zao andro iainantsika izao ry havana, satria io faminaniana ny loza ny joan'ny Babilôna amin'izao fotoana izao amin'izao andro iainantsika izao tsy ho ela ravoravo tanana ny olona ary ho kivy ny olona amin'ny zavatra zay iseto amin'ity zao tontolo izao ty. Tsara fantatrao fa ny mpamboly be reny professionnel be amina fambolena tena ohatra hoe manana tany amina arivorivony hektara rehetrarehetra ireny, efa nahazo baiko tamin'ny gouvernement rehetrarehetra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Aza mamboly tsony nareo, fa omena voly nareo dia atsaro ny production nareo. Hainareo ve zany loha misy? Inona tanjon'ireo olona reo? Tsy hisy tsony ny vokatra hiakatra. Reny olona manana tena tamboly tena amina arivorivo hektara reny zany, reny le tena le mpamatsy ohatra mpamatsikatsaka maneran-tany reny efa nanomboka tamin'ny 2 taona zao no manomboka mahazo famatsim-bola tsikelikely mba hampiena ny vokatra fa izy omeny ny fanjakana vola. Inona ny tanjona? Hanomboka tsy hisy ny sakafo. Hiakatra zao ny carburant eto andafy, hiakatra ny vidina gazy, ny vokatra mekely, ny asa nefa ho betsaka ny voaroka satria tsy misy passe sanitaire. Inona ny zavatra hitranga? Krizy ngeza be mihitsy. Hisy krizy. Omboka misarotra ny fahitana vola. Ifampitadiavana ny sakafo, ho lafo ny sakafo satria tsisy. Gasoil angiravana zao ka hiakatra ho tonga hatramina 2 euro ny litre. Azonao tsaina ve zany? Dia anareo mandeha miasa lavitra ireo zany, nenay moa tsy voakasika zany fa nenay fiasananay tsy akaikely etsy. Miditra amin'ny valo zay amin'ny valo latsaka folo zay miala eto an-trano. Tonga tsara radarana amin'ny valo pile 10 minitra trajet-ko mandeha miasa zao. Za tsy voakasika zany. Na mbola hividanako bisikileta ary io Ny bisikileta efa ela tsy nampiasay. Za tia mandeha bisikileta. Sport vita. Fa io dia ho kivy ny maro aoriana kely eo. Nareo vita vaccin fotsiny ke dia efa ho kivy. Zao raha mbola tsy hainareo koa ty, mila voazinisaky ny enim-bolana ny herin'ny vaccin. Zay leva vaovao farany. Ary rehefa voazinisaky ny enim-bolana dia efa miandry anareo aloha ny dose enina voalohany. Ary mahavariana chiffre 6 daholo no miasa ao anatin'ilay izy. Dia nareo mieritreritra tsy fifandrivian-javatra. Ny chiffre enina rehefa miverimberina dia chiffre ny tsy fahatanterahana, chiffre ny devoly. Ny chiffre fahafito chiffre ny fahatanterahana. Ny chiffre 3 an'Andriamanitra. Za ty tena aminao ravana malala
ho kivony olona ao arinao na ny olona vita vaksiny vo fitaka reo fotsiny ary tsy manan-keritsony indray raha tsy mila misy an'ity zavatra ity ho kivony olona ary noho izany de raviravo tanana ny rehetra ary ho kivony fony zanak'olombelona rehetra eo indrindra ny fotoana andraisan'Andriamanitra ny fonao raha mety ianao ho atanjahany io ho amboariny io de finoana fitiavana io ny olona tian'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka zany atoren'Andriamanitra ny fonao raha tsy te ho kivy ianao atolory azy raha tsy te ho feno faharatsiana koa de atolory anazy fa mbola fotoana fandraisan'Andriamanitra zao zany fa Andriamanitra tena mbola mandray fo am'izay tahany fonao omeo azy fa iny mamoatra an'io ho tahiny tompontsika rehetra ataontsika tiry idirantsika ao anatin'ny fangataham-bavaka rehefa so am'izay fangataham-bavaka reo amin'ny compte akiradio radio akiradio azo atao any amin'ny compte any amin'ny page Andramokaizaona any amin'ny Mampionana na any amin'ny Fitina any amin'ny akiradio fa tsy voavakinay reny fa ato amiko rehefa reo fangataham-bavaka de vakina entina-bavaka rehefa avy eo tsy vakina fa tena entina-bavaka tsy hoe de ampisehoana anareo misy fitsoravavim-belona olona narary mafy nentina bavaka teto ampiseho sary anareo zay rehefa tsy ela santinana fotsiny zany fa tsy mbola nisy vavaka mety ray na roa fa betsaka ny varim-bavaka efa andraisitsika teto hitondra-bavaka zany tsika rehefa eo samy mahery samy tahiny tompo ao anatin'ny tirity atolory ny fonao deny zao hoe tompo de feo ny foko fa mila an'izany zay man'Andriamanitra ny voninahitra misaotra nanahitra ny hatramin'ny farany alleloia Fukutunga
Halleluja. Dia faly indray miarabantsika rehetrarehetra amin'izao alina izao ato anatin'ny vavaka fiambenana dia manana fetana ny tompo amintsika tsara avy indray amin'ity androany ity. Dia tafiditra ato anatin'ny fitondranam-bavaka isika amin'izao fotoan'izao dia niangatana aminao foana dia maretatra amin'ny farany ary araka ny toritentsika teo dia ny tsara indrindra dia sady mangataka vavaka isika no manolotra ny fotsika ho an'Andriamanitra ry havana. Lehibe ny olona ny fony tsy nataony ho fitoeran'Andriamanitra na ho fonenan'Andriamanitra fa omeny ny fony fa ataony koloary andalovan'Andriamanitra fotsiny dia mandalo eo Jesosy dia misy zavatra mahazo azy dia mandalo eo Jesosy rehefa metimety indray ny ataony dia tsy hita indray aloha dia mandalo eo fotsiny tahaka n'ireny koloary andalovan'ny olona rehetra ireny. Fa ny tena tsara indrindra ry havana dia ny fonao tena fitoeran'Andriamanitra. Halleluja. Ny olona ho lasa lavitra, ny olona ho tafita amin'ny fivavahana, ny olona ho tonga any an-danitra dia ny olona napetrahana an' Jesosy ao anatin'ny fony fa tsy ny olona nandalondalovana fotsiny. Ary marina ny teny Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no andova ny fanjakany lanitra. Satria ny olona manao amin'ny Jesosy hoe tompoko dia olona tsy napetrahana fa olona namela ny Jesosy andalo fotsiny teo amin'ny fiainana. Mandalondalo ny tsindraindray, mivavaka tsindraindray, manao sitrapon'Andriamanitra tsindraindray. Fa tsika raha tonga eto dia ampianarantsika hanolotra ny fotsika ho an'Andriamanitra. Mivavakantsika amin'izao fotoan'izao hitondra mbavaka anareo rehetra izay nangata-bavaka androany fa hivavaka koa tsika ho an'izany toriteny izany. Hanomboka avy hatrany ary tsika ao anatin'ny fitondrana am-bavaka. Mivavakantsika amin'izao fotoan'izao dia hitentsika androany hoe Jesosy ataontsika mba hanolotra ny fotsika ry havana ho an'Andriamanitra. Tsy efa ampy izay ny fotoana nanolorantsika ny fotsika ho an'ny zavatra ty tany ity izay feno fahadisom-panantenana, feno alahelo, feno orooro, feno tahotra, feno ranomaso, feno faharatsiana. Tsy efa ampy fa izay ry havana malala. Fandao mba hatolotritsika ho an'Andriamanitra indray ny fotsika dia hanomboka hanana ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany ao anatin'io fonao io dia fiadanana. Mba manolotra ny fonao azy ianao ho tsapanao fa hanomboka hisy fiadanana ny amponao, hanomboka hatsapa ianao hoe misy fifaliana amin'izay ao. Halleluja. Miala ny alahelo sy ny ranomaso. Ndreto indray izay Jesosy amin'ity androany ity misaotra ny anaranao masina Jesosy. Misaotra Jesosy amin'izao fotoana hatongavana eto izao indray androany. Manolotra ny fonao eo anao izay Jesosy araka ny toriteny izay norenesinay teto androany Andriamanitra. Atolotra ianao ny fonay, atolotra ianao ny fiainanay manontolo. Avilinay ny masonay Andriamanitra hitodika hijery anao. Hatramin'izay ny masonay dia faly nijery zava-poana. Faly tamin'ny mamirapiratra teto amin'ity tany ity. Niezaka mihitsy aza tsy nitodika tamin'izay mba tianao sy izay mba mety aminao. Fa ankehitriny tonga aminay ny teninao ary isaoranay ianao izany Andriamanitra. Mbola tsy tary izay Jesosy raha androany izay nanomboka mba hiditra ao anatin'izany hoe hibanjina anao izany Andriamanitra. Indraindray efa sarotra ny mibanjina anao Jesosy satria betsaka ny zavatra manarona ny tavanao amin'izao fotoan'izao. Ny faharatsiana, ny fahotana, miaratsy isan'andro isan'andro dia manarona ny tavanao Andriamanitra tsy ho hitanay. Fa hiezaka izay hitady satria mbola fotoana fitadiavana anao izao. Araka ny tenao milaza fa mitadiava dia hita. Mitadiava ny Jehova dia mbola hita izy ho ianao. Miantso azy dia mbola akaiky izy. Androany Andriamanitra dia miantso anao izay androany ary ao anatin'izany fiantsonay anao izany Jesosy dia maro ihany koa ny fitondranam-bavaka dia menao fa rehefa nivavaka ianao Jesosy rehefa nangana ny Lazarosy dia izao ny zavatra nitenenao hoe raha izaho Andriamanitra dia mihainao mandrakariva ianao. Dia androany koa izay mba hindrana an'izany teninao izany hoe fantatra efa mihainao anay mandrakariva ianao Andriamanitra ary isaorana ny anaranao izany. Ny valim-bavaka rehetra izay efa voaray teto betsaka Jesosy
tsy tambo isaina fa averinay ho anao afoko ny voninahitra rehetra. Dia raha lazana eo anao rery ihany Jehovah Andriamanitra, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay mandrakizay. Misaotra Jesosy a. Alleluia. Amen. tena mavaka avitrana atsika amin'izao fotoana izao a. Ny fitondrana mifangatambavaka voalohany a dia anabavintsika hiakatra fitsarana amin'ny zomamafy izao mba hitarariny a eny amin'ny fitsarana izy a raha hiakatra fitsarana izy a amin'ny zomamafy izao. Alleluia. Ifafakitsika aro an'izany a rahavavintsika izany. Jesosy a mitondra mbavaka ny tiravavinay ity izay Jesosy malala izay manana ady tokoa amin'izao fotoana izao. Ady izay atrehany ary izay mino fa tsy atrehan'izy irery izany fa atrehany miaraka aminao satria efa nametraka an'izany teo am-pelantananao izy ary ankehitriny dia mbola entiny ambavaka ihany Jesosy izany a. Ianao rehefa nilaza Andriamanitra fa zaho ato anareo ary ianareo kosa angina. Jehovah Andriamanitra mangataka aminao izay mba ho aty amin'ny côté an'izany rahavavinay izany ianao Jesosy. Tsy fantatrao Andriamanitra hoe takiny ahoana ny pouvoiran'izany olona manana ady amin'izany. Inona mety fahefanananany? Fa ny zavatra fantatray Andriamanitra dia ny fahefanananao, ny pouvoiranao Jehovah Andriamanitra. Izany ny ankinanay satria mihoatra lavitra noho izay rehetra rehetra mety fahefan'ny tany Andriamanitra ny fahefanao an-danitra ao. Ary izany fahefanao izany no angatanay mba hidina hiaro amin'ity ravavinay ity. Jesosy io, betsaka ny zavatra mety homanina ao anatin'izany. Ny zavatra atrehana, ny lahateny ho atao Jehovah Andriamanitra. Fantatro fa raha ny fanainao masina no omba azy dia tsy izy no hiteny Jesosy fa ianao mihitsy no hiteny eo am-bavany. Ianao mihitsy no niraka ny anjelinao tahaka nanirahanao ny anjely Mikaela Jehovah Andriamanitra ny alolalana andro Josoa. Nitondra an'izy ireo nitaritafika tamin'izany fotoana izany. Fantatro fa mbola afaka hialolalana an'izy ireo ihany koa ny anjelinao masina Tompo. Hiaro azy ireo amin'ny ratsy, ampandresy azy ireo eo anoloan'ny ady satria anao ny ady fa tsy anazy. Misaotra anao Jesosy malala. Misaotra sady ny afombanao an'izany mpanomponao izany. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Raha nambavy anankiray itsika mbavaka eo ampanaovana trano izy amin'izao fotoana izao nanomboka anao trano mba ho vita soma tsara ao anatin'ny fotoana fohy izany fanaovana trano izany. Alleluia. Hoety manana ny hoety manana sy ny zavatra rehetra rehetra. Fafakatsika eo an'izany rahavavy izany. Jesosy a mitondra mbavaka ny tiravavinay ity izay efa nanomboka nanao trano Jehovah Andriamanitra. Ny teninao tokoa dia milaza fa raha Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Androany izay dia manatona anao Jesosy malala. Misaotra anao fa nomenao fafana izy nanomboka nanao an'izany trano izany. Nomenao vola, notahinao izy Jehovah Andriamanitra. Afaka nanomboka an'izany trano izany Jesosy malala. Fantatra Jesosy fa ianao nefa nilaza Tompo fa tanteraka ny faniriana izay matahotra anao ianao. Ary ny zavatra rehetra izay natomboka Jehovah Andriamanitra dia tsy avelanao vitana tena izany Jesosy. Angatahako mihitsy ny fahavitan'izany trano izany mba hisehon'ny voninahitra ao Jehovah Andriamanitra. Ho tsangam-bato Jesosy malala hoe nisy trano anankiray vita satria notahinao izy. Ny asan'ny tanany, ny vola hoety manana amin'izany na ny finition na ny fananganana Jesosy malala. Ninona mety efipetsin'ny Satana sakatsakana Jehovah Andriamanitra ao anatin'izany dia tsisy ambininy fa atsofinay rano izany rahavavy izany mba havita soamantsara n'izany trano izany Jesosy mba hifaliany sy ny ankohonany Jehovah Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy ahy. Alleluia. Amen. Vehivavy iray entina mbavaka mba atao IRM izy amin'ny zoma ho avy izao dia mba ho vaovao tsara ane no mba ho voaray ao fa matahotra mafy ny valiny izay voakeo izy dia mangataka izy mba ho afaka ihany koa le aretina loha izay miverina indray dia migraine be nefa ny fanafody maro no aniko isan'andro dia ho sitrana soamantsara ane izany olona izany
mba vaovao tsara ndreny amin'ny IRM zay ataony amin'ny zoma ho avy zao de ho sitrana tanteraky izy eny ary hetsika mbavaka amin'ny alan'i Jesosy Jesosy androany zay de mitondra-bavaka ny zandravavinay zany Jesosy malala zay anao IRM tokoa tsy Andriamanitra ary de tena mampitaitaina tokoa ange Jesosy ny valiny zany ange Andriamanitra mampitaitaina satria matonana ho an'izany de misy zavatra tsy mety fa androany Andriamanitra entiny ambavaka Jesosy ianao mihitsy ane Andriamanitra no hitondra fanasitranana ho azy misy aretina migraine matetika ty ravavy ity Jesosy ary de matetika marary foana Jesosy angatahako mihitsy ny rahanao androany angatahako Jesosy ny rahanao androany ikorina hidina any anatin'izany ravavy zany Jesosy malala voalohany indrindra Jesosy de sory ao anatiny ny tahotra omeo fahatokinanao izy Andriamanitra aninona mety fisalasalana ny anatiny Jesosy malala ny aminao sy ny fanasitrananao sy ny mombanao rehetrarehetra Jesosy androany de migotako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy aloha ny fanahy tahotra sy ny fisalasalana sy ny tsy finoana rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy tompony sabata no anidiko ny fanahy tahotra fanahy tsy finoana anatin'izany olona izany Jesosy ianao nefa laza fa raha ino zay de ho hitanay ny voninahitra ao androany Andriamanitra ametrao finoana ao anatin'izany ravavy zany amin'ny alalan'izao vavaka zao Jesosy malala ametrao finoana Jesosy fa tena ho sitrana izy ary tena tsy aninona hivaly ihany zany zavatra zany tsy maintsy hivaly zany IRM zany Jesosy fa ho fahagagana ny valiny zany amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy angatahanay zany androany ary ny aretina rehetra izay ao anatiny no ny amin'ny finoany Jesosy izay manomboka mitsiry manomboka miamatanjaka sy miamahery amin'ity androany ity de zany finoany zany hitondra fanasitranana ho azy aleloia misaotra anao Jesosy malala misaotra fa fantatro f'Andriamanitra mihaino vavaka ianao misaotra Jesosy amen rahabavy ray mangataka vavaka fa marary fo izy de naka rendez-vous tamin'ny cardiologue izy fa mbola amin'ny 2 novembre ny rendez-vous de nefa mba mankatabavaka izy manomboka androany ka mino fa tonga aloha le cardiologue faratapony zay atsotsika eto isanandro sanandro Halleluja marina zany satria nitoro-tentsika androany de zany mihitsy atoloran'i Jesosy ny fonao io fonao marary io mihitsy rahavavy omeo an Jesosy io omeo an Jesosy io fa fanasitranana riavana ny tonga voalohany ao anatin'ny fotsika rehefa metsika an'Andriamanitra fanasitranana ny tonga voalohany manaraka ny fiadanana miditra ao anatin'io fotsika io de angataka an'izanytsika androany Jesosy mitondra mavaka ny tirafavinay ity izay marary fo zay amin'izao fotoan'izao tsy Andriamanitra efa naka rendez-vous izy Jesosy nefa de mbola amin'ny novembre vao mahazo an'izany rendez-vous zany Jesosy fa zay androany de matotonga eto zany ravavy zany Andriamanitra mifanaraka tamin'izany toro-teny zany mihitsy fa mila omenanao ny fonay Jesosy malala de androany zay mangataka nitokana ihany ny zavatra angatahako amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra de ianao androso anatin'ny fony zany ravavy izany tahaka ny fonay izay nandrosonao ny fonay reto narary daholo ny fonay naratra daholo tena raha izay rehetrarehetra efa tokony noperena fo daholo zay Jesosy raha ny ratra sy ny zavatra nahazo ny zava-nisy rehetra ny ainana tompo ny areti-po izay ny ainana Jesosy eo efa tokony nandalo opération ny fonay fa isaorany anaranao fa tsy marary fo zay ankehitriny olona feno fifaliana feno fiadanana mitepy tsara ny fo tsy mila cardiologue satria ny cardiologue nay de efa mipetraka ao anatin'io fonay io ary mikarakara ny isanandro sanandro zany koa ny angatahako amin'ity rahavavy ity Jesosy androany omeo hery izy anokatra ny fono anao Jesosy malala de hidiranao zany fo zany ary de tahaka nanaovanao ny fonay rehetrarehetra tsy nila dokotera tsy nila ninina Jesosy fa ny fidiranao taona tonga anay sitrana tanteraka de ho hitany Andriamanitra manomboka androany anatin'ity vavaka ity ao aorianan'ity androany ity de ho tsapany fa misy Jesosy manomboka mikasika izany fono zany ary amin'ny alalan'izany mikasiky ny Jesosy nay izany de hitondra fanasitranana ho azy aleloia hitondra fanasitranana ho azy manomboka androany raha iain'ny tenin'Andriamanitra eto foana izy de ny teninao hitondra fanasitranana feno ho azy Jesosy hiditra anatin'ny fony ihany de ampikombona ny fery anasitrana ny mety hivotosana Jesosy anala ny mety fanahitanana Jehovah Andriamanitra de misaotra indrindra tompo voninahitra ny eo anao rery ihany
Alleluia. Amen. Sady fijona vavolombelona izy ity nentina mavaka tety tianabavy ty satria nanofo ratsy foana izy de zao izy efa tsy manofo ratsy tsony, efa tsy matahotra tsony. Alleluia. De sady mitory vavolombelona ko izy efa manomboka afaka mira mafy am'izay izy ao amin'ny trano misy fa hatram'izay hoe novava fotsiny ahetsiketsiky rehefa miara mira amitsika eto Alleluia. de tena manoma zany fisaorana n'Andriamanitra sy fijona vavolombelona no nataony androany fa tsy fangataham-bavaka de isaorana azy izy zany. Fangataham-bavaka manokana. Alleluia. Be aloha le teo. Alleluia. Satranao nijoro vavolombelona de mahereza. Fijona vavolombelona faharoa ndraiky koa ty de ny amin'ny titre de séjour zay nangataham-bavaka tamin'ny herin'ny androany. Nangataka izy mba azo titre de séjour hanavaony titre de séjourny efa nahazo rendez-vous izy ataony natondranam-bavaka azy tamin'ny larobia zao. De fijona vavolombelona moa zany fa tsy hoe inakory. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany. Alleluia. Fangataham-bavaka manaraka misy olona ndray mampiasa fanafody, mbola mampiasa fanafody maro izy am'izao fotoana izao. De tena tsy tia hampiasa fanafody tsony izy, tsy tia hampiasa machine misy zavatra mipetaka mihitsy amin'ny vatany tsy maintsy manaraka isan'andro. De tena tsy tia hampiasa an'izany tsony izy satria mahateritery azy zany. De mangataka izy hoe mba ho sitran'Andriamanitra tanteraka tsy mila an'ireo tsony, mba olona afaka am'izay zany. Amen. Alleluia. Tsika mbavaka satranareo izay nijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra ny voninahitra de mahafinaritra satria de tena misy valim-bavaka rehefa malala ao anatin'ny vavaka de misaotra an'Andriamanitra isika. Tsika mbavaka izany rahavavy izany izay tena marina tokoa fa mitondra appareil foana izy de ny zavatra mahafinaritra aloha de efa ny tsara ny fahasalamanao rahavavy efa betsaka ny zavatra efa niova fa hoentsika mbavaka mba ho tena feno tanteraka ny fanasitranana anao. Jesosy mitondra mbavaka ny tirahavavina ity zay Jesosy malala amin'ny androany ity. Jesosy io saotranao zay efa nanomboka nikasika ny fiainana ianao ary efa hitanay maso Jesosy tsapahitana n'Andriamanitra ny fiovany ny fahasalamana zay efa manomboka nomenao azy Jehovah Andriamanitra. Faly ny fonay Jehovah Andriamanitra, faly ny fonay Jesosy io rehefa mahita azy Andriamanitra ary mbola faly koa zay fa mangetaentanao izy Jesosy manomboka efa latsa-pity aminao Andriamanitra ary androany de mitondra mbavaka n'izany rahavavy izany Jehovah Andriamanitra. Etika mbavaka Jesosy zany ny appareil eo amin'ny vatany izay tena manelingelina azy tokoa Jesosy, mbola miankina amin'io izy, mbola betsaka ny zavatra ilany an'io zavatra io Andriamanitra ary raha vao miala io de manaitainy izy Jesosy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Jesosy malalo mangataka anao androany Andriamanitra, mangataka anao Jesosy raha ny zavatra efa hitan'ny masonay Jehovah Andriamanitra nataonao tamin'ny resaka aretina Jesosy de maro betsaka ny olona efa mbavahoana ny fahafatesana, betsaka ny olona efa ninam-panafody tokony ninam-panafody mandra-pahafaty, betsaka ny olona efa voan'ny cancer efa tena tsisy natenaina intsony fa nositranonao Andriamanitra reny olona reny ary de isaorana ianao fa tsy miova ianao. Androany de mbola mangataka indray ho an'ity rahavavy ity ny anafahanao azy Jehovah Andriamanitra amin'ireo appareil zay mipetaka amin'ny vatan'ireo Jesosy mangataka androany Andriamanitra afao amin'izany izy Jesosy, afao amin'izany izy Jesosy malala. Tena angatahako eto anatrehanao zany amin'ity androany ity Jesosy, anana finoana izy Andriamanitra ary amin'ny fotoana hatanjaka ny finoany. Tsaroko Andriamanitra le rahavavy anankiray izay ninam-panafody avy ary raha vao tsy mihinana an'io fanafody io de tonga de maty ozy izy ny dokotera satria io fanafody io aza fanafody tsy mahasitrana akory fa fanafody calmant fotsiny de mba mitazotazona ny ainy fotsiny fa tsy hoe mahasitrana tanteraka. Fa najanony Jesosy ny fanafody tamin'ny finoana ny nanajanonany ny fanafody, nariny tany amin'ny poubelle ny fanafody ary tsy naniny izy sitrana soamatsara. Finoana nanaovany an'izany. Androany Andriamanitra mangataka aminao Jesosy, ampitomboy ny finoana ity rahavavina ity
ampitomboy fa amin'ny fotoan'Andriamanitra miteny ianao hoe ajanona io zavatra io dia izy mihitsy no anajanona an'io, izy mihitsy no analan'io amin'ny analanao Jesosy, amin'ny finoana nanaovany an'izany. Ary dia izaho mihitsy matoky fa tsy mbola nisy olona nampiasa finoana ka maty, tsy mbola nisy nampiasa finoana Jehovahandriamanitra tao aminao ka resy na maty ny aretina. Androany dia mbola ho anisan'ny olona ho tsangam-bato an'izao fandaharan'izao, anisan'ny olona ho tsangam-batonao Jesosy ity ravavy ity ho sitrana soma tsara, ho avy ny fotoana hijoro vavolombelona izy, olona afaka fiainam-baovao, fahasalamana vaovao Jesosy, vatana vaovao entiny manompo anao. Haleloia. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra betsaka ny amin'ny fahatsaranao. Amen. Vehivavy anankiray mangataka misy taratasy maro karakaraina Madagasikara dia mba hidiran'ny fanamasina tsehatra ne zany dia mba ho vita tanteraka dia ny asa izay atao ihany koa any Madagasikara, ny asa fanorenana mba ho tanteraka somatsara avokoa. Vavakintsika ho an'izany ravavitsika izany. Jesosy amin'ny tonam-bavaka nyity ravavina ity izay sy ny ankonany izay manana zavatra tokoa atao any Madagasikara. Jesosy malala dia ny fanorenana trano Jehovahandriamanitra, ny asa ihany koa Jesosy io entiny ambavaka tompo malalako, tena hoe aneo ny voninahitra ao Andriamanitra. Na dia mbola tsy nivavaka azy izy ireo, na dia mbola tsy nanompo anao tahaka an'izao azy ireo dia efa nisy fitahiana teo aminy ary matoa izy afaka nanomboka asa maro dia satria efa nisy teo ampelantanany, efa nitahinao. Maika ve Jehovahandriamanitra fa olona efa mivavaka, olona tena mandroso ara-panasy manompo anao dia fantatra efa tsy mba ho avelanao irery izany olona izany. Ninona zavatra ataony ka sainy atao, ny asa mandraraha ny teninao mihitsy nefa nitsodrano anay fa ho tahina ny asany tananay. Andriamanitra mangataka aminao ho vita soamantsara izany trano izany. Ary betsaka mety zavatra efa nataony talohan'izao, ny zavatra mety efa nataony izy menakavy kely, natsangana izy menakavy kely talohan'ity androany, talohan'io zavatra ataony io, fa hiavaka Jesosy ny fahavitana io trano io satria nentina ambavaka, satria olona efa ao aminao izy dia tena ho hitany mihitsy hoe niavaka ho vita io, fa tena ho tsapany hoe Andriamanitra izany no atao hoe mivavaka rehefa manao zavatra Jesosy dia mino sy matoky fa tsy hamela azo irery ianao. Ary ny asa mandrarahany Jesosy entiny ambavaka mba ho tahinao anezany ankonana izany, homenao azy ireo Andriamanitra ny tsodranonao, hitaha azy ireo ianao Jesosy amin'izay rehetra ataony. Misaotra Jehovahandriamanitra. Haleluia. Amen. Ranavavy itody mangataka vavaka ho an'ilay vady aman-janak'ilay cousin izay mpanakanto vonenontsika teo, mba mangata vavaka ho an'ny vady aman-janany ho tahin'Andriamanitra ny vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo tamin'izao fahalasana izao. Fampahirezana. Amen. Itsika mavaka izany kamboty kely izay nilaozany Dina izany amin'izao fotoana izao. Jesosy amin'ny tonam-bavaka izay amin'ny tendroany ity ireo olona izay nidona-pahoriana tokoa Andriamanitra avan'ny ravavina eto Jesosy dia tonam-bavaka ny vadiny sy ny zanany sy ny fianakaviana fa indrindra ny vady aman-janany Jesosy izay mahatsiaro fahabangana tokoa amin'izao fahalasana amin'izao ray-mpianakaviana izao Jehovahandriamanitra. Ianao nefa laza hoe laoza ny zanakao kamboty, ny vadinao mpitondra tena fa izany ho azy dia angatahana izany teny izany mba ho tanteraka amin'izany ankonana kely izany Jesosy io. Mafy tokoa ny fandaozana, mafy tokoa ny fahabangana tahaka an'izao Jesosy malala. Fa nefa raha ianao no tonga hiditra ao anatin'izany tokantrano izany mihitsy, hitondra fiononana, hitondra fampaherezana ary indrindra hameno ny banga Jesosy dia ho maivana amin'izy ireo ny alahelo. Apetraka ao aminao Jesosy ny fiainana izany kamboty kely izany manomboka eto Andriamanitra, hiady rery izany renim-pianakaviana izany hamelona ny zanany, hiady amin'ny fiainana mba hanana ny ankonany fiainana mahafinaritra Jesosy nefa dia izy rery fa fantatra efa tsy irery izy. Tsy irery izy hamakivaky ny fiainana Jesosy fa handeha hiaraka aminy ianao. Ary hiazo tokoa ane ianao amin'izay rehetra ataony, na ny fianarany zaza, na ny asan'ny vadiny Jesosy io tena ho ahinao manokana Andriamanitra. Tsy ho diso vavahomana ane izany zaza izany. Andriamanitra tena hoe mokamboty izy fa ho tsapany fa manana ray izy ary ianao no rainy Jehovahandriamanitra hisolo toerana n'izany rainy izay lasa nodimandry izany. Dia misaotra indrindra Jesosy ianao ny ampahery ny fianakaviana manontolo ihany koa amin'izao andro manjombo izao Jesosy malala hamafana ranomaso ane ianao. Dia aza avelana ampatsiahivan'izy ireo Jesosy fa mbola eo ianao ahafahan'izy ireo
mbola mitodika ary angatahana izy ireo fampiononana Jehovah'Andriamanitra. Misaotra Jesosy io. Halleluia. Amen. Anabavy ray mangataka mba ho voatendry ho tale zany ny vadiny. Efa vita daholo ny test, ny entretien, ny enquête de moralité sy ny rehetrarehetra, fa efa fantatra koa fa izy ny azo an'ilay toerana fa hatramin'izao izy tsy voatendry, dia mba angatahany zany mba ho voatendry amin'izay. Halleluia. Itsika mavaka ary izany raim-pianakaviana izany amin'izao fotoana izao. Jesosy entiny ambavaka, Jesosy izany lehilahy zany izay efa tena azony tokoa ny toerana mahatale azy, efa vita avokoa ny zavatra rehetra fa ny fanendrena sisa Jesosy eo. Dia fantatra efa manana ny fotoananao ianao, ary androany izay dia mety ho nambavaka Jesosy mba tonga amin'izay izany fotoana fanendrena azy izany Jehovah'Andriamanitra, satria efa dia tena miandry an'izany tokoa izy ireo, lalandavitra nefa ny lalovana sy ny omanana tao anatin'izany Jesosy. Matoa izy niditra tamin'izany lalana izany dia mba faniriny, mba etaetapony no tonga amin'izany toeran'izany Jehovah'Andriamanitra. Ninona amin'ny Jesosy mety sakatsakana, mety mahatonga azy mbola tsy ho voatendry, ianao any andravany sakana rehetra. Ianao any Jesosy hiasatra any amin'ny birao rehetrarehetra, mpandray ny dossier ny olona rehetra izay nandray an-tanana ny momba azy Andriamanitra. Mety varim-bariana, mety matoritory, mety manadinodino. Fa androany amin'ny alalan'izao vavaka izao dia ho foazinao Jesosy ny olona rehetra izay tokony hanao an'izany fanendrena izany. Fa mila tendreny io olona io, mila apetraka amin'ny toerany amin'izay io olona io Jesosy dia ianao mihitsy no hamoha an'izany olona rehetrarehetra izay tokony andraikitra izany. Dia misaotra anao sahatsy efa fantatra efa amaly vavaka an'izany tokantrano izany ianao, dia ho tonga izy hifaly sy hiompy Andriamanitra satria nandray valim-bavaka izany tokantrano izany. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Vehivavy iray mangataka mba misy sokony bevoka, sahirana bevoana rehefa bevoka, mitovitovy amin'ny anabavy-kadaka any zany, fa mba ho teraka soamantsara amin'izay izy amin'ity ilay mitoraka ity. Dia mangatabavaka izy mba ho salama tsara izy sy ny zazakely mba ho teraka soamantsara zany. Mangataka bavaka ihany koa fa ny mamany dia miadany amin'ny tribonaly efa taona maro dia mba hivaly koa ny fangatahany taratasy. Mivavaka izay Jesosy ho an'izany vehivavy izay mitondra voka amin'izao fotoana izao, ary dia tena manano sarotra tokoa Andriamanitra. Matsaronay Jesosy rehefa nanoty Eva dia tonga taminy ny ozona Jesosy hoe amin'ny fahoriana anananao anaka. Jesosy malalo androany dia mitondra mbavaka, na dia efa teo azy izany teny izany dia tsy ho tanteraka aminy izany satria teny vokatry ny fahotana. Fa androany Andriamanitra ny famindrampinao dia hidinao anatin'izany ravavy izany Jesosy, ary dia tena ho avy tokoa ny fotoana hiterahany Andriamanitra dia tsy hahare marary izy. Tena hoe tsy hanano sarotra, tsy sarotra hitranga Jesosy, tsisy loza hitranga Jesosy, tsisy fahasarotana Jesosy malala, tsisy complication ninina, fa tena ho tonga mpifaliana amin'ny fomba tsotra sy mora izany zaza izany Jehovah'Andriamanitra. Ho fifaliany tokantrano sy ny ankonana rehetra izay mandray an'izany zaza izany Jesosy ho voninahitry ny analanao an'izany. Ankehitriny koa dia entiny ambavaka Jesosy izany olona izay miady any amin'ny tribonaly amin'ny resaka taratasy Jehovah'Andriamanitra. Angatahanay Jesosy ny tananao mahery eny mba ho aty amin'ny côté eny ianao Jesosy, fa tsy ho any amin'ny côté any fahavalo. Mba hombazana ianao Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay ho teneniny sy zavatra rehetra izay karakaraina ao anatin'izany Jehovah'Andriamanitra. Angatahanay eny mba hiasa ianao fanamasina, angatahanay eny mba hiasa ianao Jesosy eo hitondra fandresena ho azy ao anatin'izany ady izany Jesosy malala. Betsaka tokoa ny olona izay manana adiny amin'ny tribonaly, ady tany, adiny zavatra maro amin'izao fotoana izao Jesosy dia entiny ambavaka tompoko malala. Nizaniza koa mbola olona mpanaraka ny fandalana eto na olona mangatabavaka eto Jehovah'Andriamanitra manana an'izany karazana ady izany dia fantatro fa tsy hamela azy ireo irery ianao, hiady ho azy ireo ianao Jesosy, hanolo-tsaina azy ireo mihitsy ianao raha azonao atao izany Andriamanitra. Dia misaotra indrindra Jesosy malala, voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluia. Amen. Eny ary izay ny fitondranam-bavaka teto ny fangataham-bavaka, fa hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao fantatsika nahatra hatramin'ny farany teto maromaro tsika androany mahafinaritra mahita anareo mampahery mahita anareo mbola eto foana
dia soranantsika rehetrarehetra izany tahin'Andriamanitra daholo ny antsika rehetra hivavakantsika ho antsika rehetrarehetra izay tonga eto sy ho an'ny firenena sady hamarana amin'ny fotoana isika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izay amin'ity fotoana androany ity, misaotra fa tanteraka teto indray ny asanao izay nataona iteto Andriamanitra, tanteraka ny fitoriana, tanteraka ny fitondranam-bavaka Jehovah Andriamanitra. Isaoranay anao izany fa ninina fikasanay rehefa tsy ianao ny asa dia tsisy nina vitanay teto Jesosy. Misaotra anao fa nandeha tsara ny connexion tsy tapatapaka ny zavatra rehetra natao teto vita hatramin'ny farany. Mankasitraka Tompo ny amin'ny olona rehetra izay nandray valim-bavaka teto nijoro vavolombelona, eny misy ihany koa za mety tsy nijoro vavolombelona fa nandray valim-bavaka. Isaoranay ny anaranao reny Andriamanitra. Averinay anao avokoa ny voninahitra, atolotra eo anao, atsipinay eo an-tongotra ao tahaka ny an'nympazany lola 420 ny satrony eo anoloanao, ny satrobonany eo anoloanao Jehovah Andriamanitra, dia tahaka izany koa ny pazanay Jesosy izay rehetra mety voninahitra, dera, aja, saotra dia atolotra eo anao irery ihany fa ianao no mendrika an'izany. Misaotra Jesosy malany amin'reto vahoakanao, reto mpanomponao izay mbola miaritra eto hatramin'izao alina izao, manatanteraka ny teninao, miareta toro sy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, dia mbola ento izy ireo miaritory, mivavaka Jesosy hoe manaraka fandarana mitondram-bavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra fa misy olona tokoa dia tena tianao ary mitady anao amin'ny fony, ary fantatro fa izy ireo tsiraray avy Jesosy dia tsy misy ho adinonao. Ninina mety olana izy ireo, mety manan-javatra izy ireo Andriamanitra ny anatiny any, tsy voatery nentina mivavaka teto izany, fa fantatra Andriamanitra fa ny fahatongavan'izy ireo eto dia fa hitondra fahaolana, hitondra fahasoavana ho azy ireo, ary tsisy mahatiantoka azy rehetra tonga teto androany. Niza ny tokantrano rehetra izay nanatrika izao fotoana izao dia angatahako ny dia tananao Jesosy hipetraka ao anatin'izany tokantrano izany. Aleloia. Ny fahatsaranao dia ho ampandalovina, ho ampitoerinao mihitsy ao anatin'izany tokantrano rehetra izay nanaraka an'izao fotoana izao androany. Jesosy malalo mivavaka izay ho an'ny firenena ihany koa amin'izao fotoana izao, amarananay ny fotoana Jesosy, ny firenenay izay tena hoe miamitotonga ny isan'andro amin'ny lafiny rehetra mihitsy Andriamanitra, na lafiny ekônômia na ny zavatra rehetra Jesosy, ny loza matsiravina isan-karazany, ny fahantrana lalina Jesosy, ny zavatra maro, ny fanafiana ny asan-dahalo sy ny sisa izay tsy voatanisa Jehovah Andriamanitra mitobaka ao anatin'ny firenenay ny ratsy Jesosy. Tsy mba ny fahasoavana sy ny fahatsarana no hita betsaka fa ny faharatsiana Jehovah Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'izany firenena maminay izany Jesosy. Mbola ao ny malagasy rehetra Tompo, any ny havanay, any Jesosy ny fianakaviana, ny namana sy ny tapaka Jehovah Andriamanitra any amin'izany firenena izany. Entinay ambavaka Jesosy mba ho jereny masonao akaiky ane, indrindrindrindra ireo fianakavianay, ireo havanay, ireo olona mifanerasera aminay, jereo Jesosy malala ny malagasy rehetra mihitsy Andriamanitra. Angatahako mba ho ampodinao tahaka ilay zanak'adalany eny sainy ka atonga azy ireo hiverinao aminao Jesosy, fa izany ihany no fanafody sy vahaolana tsara indrindra ho an'ny firenenay. Jereo ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo pasteur, ireo olona rehetra izay mitory filazantsara Jehovah Andriamanitra, jereo Jesosy mba tsy hijery ny tombotsoan'ny tenany ane izy ireo, fa hijery ny tombotsoan'ny fanjakanao Jesosy. Hitory ny fahamarinanao, ampiala ny olona amin'ny fahotana, hitondra ny olona amin'ny fibebahana sy ny fahamarinana Jehovah Andriamanitra. Jesosy malalo mivavaka izay ho an'izany firenena izany. Indraindray Andriamanitra kivy izay mahita ny zavatra mitranga, fa izay kosa nefa mbola hitoy hivavaka foana, satria teninao milaza fa raha mbola misy ny farany dia tsy foana ny fanantenanay, dia mbola afaka manantena foana izay Jesosy, fa ho avy ny fotoana mety mba hamiratra ao anatin'izany firenena izany ihany no masoandro. Misaotra indrindra Jesosy malala zareo ireo olona izay mety mivavaka be anefa dia mandalo ady amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra, atan'izao izy ireny Jesosy, atao fantany fa eo ianao isan'andro tsy mahafoy azy ianao, na ao anatin'ny ady, na ao anatin'ny fitahiana, na ao anatin'ny zavatra rehetra, dia ampianaro miaraka aminao izy ireo Jesosy, ampaherezo izay rehetra kivy, omeo hery izay rehetra reraka, atan'izao izay rehetra miravoravo tanana Tompo, atrakao izay rehetra mety tena hoe ao anatina famoiza-po amin'izao fotoana izao Jesosy. Ianao ane hijery an'izany firenena izany, raha nivavaka ao an'izany firenena izany Jesosy tsy ho tapitra, na hivavaka eto foana izay parain'ny andro isan'andro, fa fantatro fa izay rehetra mahasoa dia ho ataonao foana ao anatin'izany firenena izany. Betsaka ny zavatra tsy voalazanay teto,
fa kely ny fisainanay Andriamanitra, fa ianao dia lehibe dia lehibe, na ny tananao na ny fisainanao na ny fitiavanao na ny famondramponao na ny fahasoavanao, ny mombanao rehetra dia lehibe avokoa, ary reny rehetra reny Jesosy. Angatanay ho ataonao aminay tsara avy, dia mankasitraka Jehovah-Andriamanitra, voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ihany. Alleluia, amen. Eny ary dia tapitra treto ny fotoanantsika androany dia manome fotoana nareo indray rapitso mbola songany amin'ny raolanitra Jesosy dia rapitso indray tsika mioneto amin'ny 10 alina eo foana tsika aloha ny manomboka, dia tahiny tompontsika rehetra misaotra nareo na hatratra amin'ny farany dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany maherezy tsika rehetra izay nangata-bavaka na aorianany vavaka dia valim-bavaka aza matahotra rehefa nentina mbavaka ianao dia efa ampelantanan'Andriamanitra iny dia aza entina ntsony le entana fefa napetrakantsika ao amin'i Jesosy. Samy maherantsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. Alleluia, amen.